tonga ny fotoana ny fanomezana miaraba tokola miaraba tombovavy ary dia manasanao anaraka ny fandarana miara-manonja amin'izao fotoana izao fandarana izay tsy izoviana aminareo intsony satria dia efa tena atao hoe vary sy rano misy sika amin'izao fotoana izao toy ny mahazatra maromaro ny zavatra horesahany eto ary dia ifandimby eto ireo mpitondra famakavakana sy mitondra fanazavana amin'izay hoe raharam-pirenena sy ny tsaro fantatra rehetra izay mandritra ny ora roa sy 5 minitra no faharetan'ny fandarana araka nambarateo hitondra fanazavana ireo mpisehatra rehetra ao anatin'izay fandarana izay ary any amin'ny famaranana kosa dia namana loretindray no anakatona ity fandarana ity efa eto ny député Anitra Razafy-Manantsoa sady izy ihany koa dia mpisolo vava raha teo ary efa eto ihany koa ny ministra teo aloha Andrianjato ary dia izy ireo no isandaravatrany ny fandarantsika ndahoary dia manatitra ny fiarabanantsika rehetra indray miaraba ny Rina miaraba ny ministra Andrianjato ny ekipa teknika rehetrarehetra atao amin'ny studio itsika rehetra any amin'ny toerana rehetra anarahantsika nyty fandarana miara-manonja ity kopakopa tanana ho antsika rehetra izay tsy soritsoritana ohatran'ny volo intsony satria maro dia maro ianareo dia mankahiranareo ihany koa amin'ny zavatra mety mitranga sy fanakorotanana izay miseho amin'ity fandaharana ity indrindrandrindra moa zany fa ny fandemetsainantsika rehetrarehetra dia mankahiranareo rehetrarehetra fa itsika na inona zavatra misy dia efa miteny fa efa vonona ny amin'ny zavatra rehetra ny zavatra malaza amin'izao fotoana zao dia ny fitsangatsanganana izay ataontsika raha amin'ny sabotsy zao io fitsangatsanganana io ilay nitenenina hoe mbola voaranim-potaka dia fa mampikorotana ny fitondram-panjakana rehetra sy ny tompona ndraikitra rehetra eny fa trany amin'ny aina manjery rehetrarehetra any izay mieritreritra fa tokony korotanina akoatra n'lefa hoe brouillena ny radio sy ny télé an'ity andehanana nyty fampandehanana nyty fandarana ity ny brouillage moa zany dia efa mandeha foana zay le gafigafy atao ny fanapahana ny jiro ny zavatra fanelingelenana izay atao rehetrarehetra dia izy daholo zay kanefa atsika tsy maintsy mijora tsy maintsy mahita vahaolana foana ary ny fiteniny matetika zay dia hoe ny azo avo no alandrivotra dia amin'izao tsika amin'teny zao dia hoe taitra daholo ny rehetrarehetra ary lasa vonaika mampalaza n'le fitsangatsanganana le zavatra ataony manodidina ny fitondram-panjakana sy ny tompona ndraikitra rehetra misaotra anareo izahay satria ianareo dia manao publicité ho an'le fitsangatsanganana raha misabotsy ka na olona tsy mahafantatra leo izy fitsangatsanganana ataony miara-manonja ara dia lasa manontany daholo hoe nga misy zany zay ko andeha dia isaorana anareo rehetrarehetra ny amin'izay na izany na tsy zany ara nefa dia tsara ny manamarika fa nisy ny fanahian-kevitra maromaro hatramin'ny fakomaly omaly zay nataony tompona ndraikitry ny folo alin-da na ny seg moa zany na ny commandant gendarmerie teo ihany koa ny fandraisana fitenenana izay natao amin'ny préfet n'Antananarivo dia reny zavatra reny tsy maintsy asitsika fanazavana fa ny zavatra tsara fantatra fotsiny dia zao hoe ny fitondram-panjakana ny mpitandro filaminana indrindrandrindra dia natao hiaro ny fananana sy ny vahoaka zay no zavatra afantarantsika ny mpitandro filaminana tsy fahavalonay ianareo ary zahay koa tsy fahalivalinareo ny préfet ny Antananarivo dia manao ny asa ny maha-préfet anazy dia gaga aloha izahay fa mitamantany mamaly tsy anontaniana raha ny lalàna dia samy mafeny io lalàna io satria nahato anatin'ity fandarana miara-manonja ty na ao anatin'ny mpanohitra dia marobe ireo ny tanany zany andraikitra mikasika ny préfecture zany na ny chef district zany na ny mpahay lalàna fotsiny ara dia samy mahalala zany ary mafehan'zany lalàna zany ka napatsahivina ary zahay fa le izy moa zany fantatritsika fa rehefa natao le fandaharana sy ny eritreritra rehetrarehetra mikasika an'ity fitsangatsanganana ty dia ny zavatra mpankitokana ny andraisana anazy dia ampiororona ny fandarana ny tompona ndraikitra ny fandarana miara-manonja sy ny organisateur ny fitsangatsanganana fa ny vahoaka koa ampiororona inona raha le zavatra ampiororona atsika hoy izahay hoe ranomipotaka ange ty raha ty mbola tsy manonja zany ranomipotaka zany
fa ny situation politique no manonja tanteraka ary zay situation politique zay tsy avaty amin'ny mpanohitra fa ava aminareo ihany ianareo no nanakorotana ny fiainam-bahoaka amin'ny tsy fahaizana mitantana ianareo no manao zavatra tsy mety amin'ny tsy fahaizana mitondra ka rehefa le vahoaka no manonja dia izay solombavam-bahoaka nitsangana mitondra ny tenin'ireny vahoaka ireny ka oka le fomba fiteny hoe ianareo ao amin'ny fifandarana miara-manonja io dia manao incitation à la haine manao incitation à la haine amin'iza ina moa le atao hoe incitation à la haine ianareo ke fitondrana mamy-bahoaka mamy-bahoaka ka ahoana ary zany hoe rehefa mamy-bahoaka zany dia mahatoky teny zany fitondrana mitombona tsara mipetraka tsara tsisy tokony atahorana zany fanoherana zany indrindrandrindra fa fanoherana tsy vitsy anisa zany fanoherana any anatin'ny Facebook no miserasera fanoherana zay 6% fotsiny le traiten'ny talen'ny présidence hoe imbécile ina no atahoranareo anay rehefa mamy-bahoaka dia mahatoky tena ka re ohatra ka iteny zay hoe manao mateninareo fa hoe manao incitation à la haine izay le incitation teneno tsara ina le incitation ataonao eto le filazanay marina ve no manao any incitation le famotim-pitsoranay ny zavatra tsy mety ve no manao any incitation le filazanay fa hoe tia no voalaza tamin'ny fotoan'androny dia atsika miteny zao volana février fahatelo ny volana febroary tsika androany efa tapitra volana janoary fa misy manao sangisangy moany hoe 33 janvier androany na 34 janvier dia zany zavatra zany no mila resana eto moa zany dia ho an'ny préfet manokana efa fantatritsika fomba fiasanao monsieur le préfet fa tamin'ny fotoan'andro ny filoha teo aloha ianao no efa préfet teo tsy nanenjehana anao ary ny mpitondra ankehitriny indrindrandrindra fa ny solombavam-bahoaka miaro fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao tsy nanenjika anao ary zay niteny zay zavatra tsy fiteny rehetrarehetra ampiteny ambolan'ireny teny amin'ny parvis tamin'ny etsika ny 73 député reny inona zavatra tsy natao nakeny amin'ny préfecture teny Tsimbazaza inona ny zavatra tsy nitenenina mikasika anao ny fampitandremana anao natramin'ny menace ary fa izany le hoe manao ririndasa tsy tsarona ny zavatra natao tamin'ny 2010 tamin'ireny etsika ny 73 député reny tamin'ny 2018 reny be dia be ny zavatra nitranga fa ny tantara nge miverimberiny ny tantara tsy fanadino ka io le izy hoe rehefa mitondra dia zay ataony teo aloha ihany no tohiziko ny ratsy nataony teo aloha ihany no tohiziko dia ianao moa zany fantatra fa hoe préfet a dia ambany mena zay foana moa le fiteny le izy hoe mena ambany mena fa rehefa zavatra ohatran'izao dia le ampitenenina dia miteniteny foana amin'ny fomba hoana no anaovanay fangatahana ty amin'ny préfecture Antananarivo nefa zay dia hitsangatsangana any anaty ala any sa atao nalan'ny Tsimbazaza zay no andeha tsy maninona fa raha zay indray dia ho atao indray ny autorisation atao Antananarivo fa eo Tsimbazaza ao amin'ny parc ao Tsimbazaza zay nanao anazy zay proposition ataonareo fa oviana ny olona mitsangatsangana no mangataka autorisation zay ny fanontaniana tsara petraka nanomboka oviana rehefa hoe anao fitsangatsanganana dia mila autorisation na autorisation préfet io na autorisation chef district io na autorisation fampandrenesana ny commune moa izy fa lalampomba tsy maninoniny fa le autorisation resantsika ty mihitsy no mahavarina rehefa iza mila autorisation dia rehefa iza tsy mila autorisation rehefa ny mpanohitra na andeha tsangatsangana dia anaovana rappel à l'ordre hoe tsy maintsy manao autorisation nareo tsy azo atao io satria zao rehefa mamory vahoaka ny fitondram-panjakana ao anatin'ny covid ao anatin'ny état d'urgence sanitaire tsy mila autorisation nefa ny olona amin'izany exposé amin'ny aretina ny didipitsarana ny didimpanjakana mandrara ny famoriana olona mihoatra ny 200 mihoatra ny 50 fa fitondram-panjakana mamory olona amin'ny arivony amin'alina fa manino reny tsy tenenina ho aiza l'autorisation nefa mandika lalàna satria efa voalaza fa tsy mahazo mamory vahoaka ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana zao tsika tsy misy état d'urgence sanitaire
tsy misy ninina dia tenenina fotsiny zao tsy maintsy mila autorisation nareo nganareo rehefa mamboly hazo amanarivona nge mamboly hazo mila autorisation nareo rehefa miakatra eny étape tanety eny ve dia mila autorisation mba lanjalanjao ihany le izy fa nareo nge manao an'le zavatra mandrangitra amin'ny vahoaka tsy zahay eto amin'ny miara-manonja mihitsy le vahoaka efa manonja any mbola mpanonja anareo ihany ka zady mena tsininy aty izahay miezaka miteny marina tsy manao incitation mihitsy fa rehefa matsiary nareo fa tsy tiany olona dia anjaranareo zay anareo zay vokatry ny nataonareo zay ary rehefa verina eto rehefa tsy maritoerana fitondram-panjakany rehefa tsy maritoerana mpitondra dia tadidio tsara fa miozongozona foana izy tsy mila ozogozoniny aty akory ohatran'le manga masaka ihany io ny rivotra kely fotsiny dia efa mampianjera ny manga iny ka eto no tsara merenana tsara hoe izahay anao fitsangatsanganana raha misabotsy izahay lazaina fa ndeha anakirotana andeha anao ny zavatra nataonareo tamin'ny 26 janvier 2009 dia milasa saina ny tena hoe so dia mba ao anatinareo ihany ary tianao an'ity fanakorotanana sy fandatsahan-dra ty efa nahazatra anareo areka ve expérimenté nareo nge tamin'io e manana an'le traikefa amin'izay mandatsa-dra mandroba manao fanakorotanana dia ny atiany miara-manonja no accusena hite hoe anao an'izany o le retsy ho an'ny mpitandro filaminana manokana mo tsy vavalinareo izahay nareo tsy vavalinay fa le filazanareo an'izay zavatra za moa zany dia niteny mihitsy zao hoe mba diso koa zany renseignement azonareo zany renseignement ava izy ary izy ty renseignement avany amin'ny mpitondra fanjakana ihany angamba le izy dia alefa hoe areo dia anakorotanareo ary inona ny porofon'izany ny gazetinareo nge no mamoaka an'izany reny olona rehefa mikarakara zavatra ratsy oatra zany izareo ihany no mahafantatra ny atsipriany zao ny anaovana anazy zao ny anaovana anazy ka any arao maso any fa zany aty amin'ny fanoherana aty ny fitsangatsanganana izay ataonay a eny étape tanety a tsy hitanay izy angatahana autorisation na amin'izy na amin'izy ir surtout pas any amin'ny préfet ny Tananarivo eto moa zany dia nijabaka koa le préfet satria nisy fotoana zay niteny teto hoe so dia hosakanan'ny préfet na Tananarivo dia io fa tena nijabaka tokoa le préfet hoe tsy azo atao fa le izy nge mampime le zavatra ataonareo hoe vonaika zay moa zany dia me fotsiny zay inona ary dia ataon'ity fitondram-panjakana mikorotany ity rehefa misy fahamaizana sy fahamehana ao anatinareo tsy hitanareo nanaovan'ny affaire-ny Golden Gate dia manao diversion indray hitenenina fitsangatsanganana izay ataony miara-manonja sy mipanohitra dia raha atao fa anaovana fanakorotanana sy atao indray anaovana indray ny famerenana nataonareo tamin'ny 26 janvier 2009 tsy aty re tompoko tsy aty zany ny olonay olona voafehnay ny olonay tsy ampidirika anay amin'izany nataonareo a rehefa tsy hita zay anaovana anazy raha azo nataonareo raha azo natao dia hoe ny fafana tao anatin'ny tantara ray manontolo zany fa tsy afaka zany na diovina toy inona ary manaraka anao eny manaraka anareo eny foana ka zay zavatra zay no tiana tenena hoe na ho an'ny série RGN zay miteny hoe tsy azo ekena ny fanakorotanana sy ny fandrobana iza no niteny fa zay anao fanakorotanana iza no teny hoe anao fandrobana eny anamban'izay mila rivotra madio anaty natiora maitso mavana hiaraka zay koa mba te marina eo anatiny eo mba te anao Jerusalema e ohatran'le nataonareo tao anatin'ny aretina reny fa maninona tamin'ireny ny hafa tsy ny sakanana maninona tsy nangalana autorisation fa izay ety no ilana kisa ilaina vanina ka zay eto dia manambara etony tsy angataka autorisation na amin'izy na amin'izy zay tsisy fitsangatsanganana iza hoaiza anaty lalàna misy hoe fitsangatsanganana mila autorisation tsy ity tsy manifestation publique any amin'ny arabe tsy manifestation manelingelona ny fandianan'ny mpiarakodia tsy manelingelona ny fiainan'ny vahoaka ko autorisation ahoana manifestation ahoana nataona manifestation publique izy ay moa zany sa hovaina ny lalàna manomboka zao dia miova lalàna hoe rehefa mitsangatsangana nareo eny atenibohitra eny anaty ala eny tsy maintsy mila autorisation satria manifestation publique nataonareo ary ho co-responsable ny tompon'le toerana na ny restaurant na ny espace raha ohatra ka incitation à la haine nataonareo
fa rehefa mitsangatsangana angady dia zay no fanaonareo le manao incitation à la haine zay le fanaonareo zay le izy ka tsy aty io tsy aty aminay io diso adresinareo fa alefaso any amin'le olona tokony andevasana anazy nareo mpitandro filaminana matokisy anareo fa izay manao organisation ao anatin'ny organisation totale manasa anareo ary izahay tongava hiaraka akarivotra hiaraka aminay tongava manao sécurité anay ihany koa ahitanareo fa hoe izahay dia mameny teny nomenay ho andreo vahoaka reo zay tsy anao sorona nyain'ny olona ohatra nataonareo tsy misy olona hiditra any ville any amin'ny eritreretinareo any tsy misy olona ndrebreby anareo any zay koa zany tsy mba aza elingelenina koa zay amin'ny fitsangatsanganana zay ataonay ny zavatra farany tiana ho tenenina alohan'izay dia alohan'ny farany dia zao ny zavatra tenenina eto foana dia hoe ny ilazana fa izay tsy mandainga eto amin'izao fotoana zao dia anaovana adim-borotsiloza ozy izy ny zatovy manao angaretony atao angaretony ty miara-manonja ty tsy mampipotsina anay zany tsy mampitombo ny olona ihaino an'izanizy zany na tsy ihaino an'izy zany fa ianareo rehetra efa mihaino miara-manonja dia tohizo ny fenona miara-manonja eto anatin'ity miara-manonja ty no ahafahantsika mameny instruction rehetra ny mikasika ny fitsangatsanganana fa mialohan'izay maranako ny zavatra teneniko zay dia fampatsahivana ny zavatra teneniko hoe mba tsy tenenina foana fa mandainy zay eto dia apatsahivitsika ny kabary zay nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny fotoanandrony ty misy anankiray indray tamin'ny 3 mai 2020 tao anatin'ny amena ara-pahasalamana dia zao no zavatra miteneniny filoham-pirenena mikasika ny Artemisia zay nanetanana ny olona hoe andao ny tanibarinareo hovaina Artemisia daholo fa azahoana volamora io dia hoe manomboka amin'ny herinandro ambony dia anomboka anao fanondranana isika anao fanandramana isika amin'ny injection tsindrona kasika ny Artemisia asa aloha nareo raha naheno hatramin'izay hoe inona ny faran'io le hoe tsindrona mikasika an'io anao tsindrona mikasika ny Artemisia anaovana essai clinique ozy izy ny marary vaovao asa aloha izany mandainga izany no miteniny marina fa ny anay kabary ny taterahany taterina eto dia io zany kabary tamin'ny 3 mai io dia nyteny ihany koa izy fa anao fananganana usine ao anatin'ny ray volana miaraka amin'ireo manam-pahaizana maro asa aloha inona le usine natsangana tao anatin'izay volana mai zay raha 3 mai dia 3 juin 2020 asa moa inona zany usine natsangana tao anatin'ny ray volana zany usine ngeza be zay natsangana tao anatin'izay ray volana zay tsy nahitan'izany aloha dia anareo vahoaka mihaino anay no mahafantatra hoe inona zany mbola nampiny ihany koa fa dia hoe ametraka fiara-miasa ampikaroka any avy any Afrika hony ary ametraka centre de cancérologie lehibe indrindra ty Afrika odry 2021 tsika ty dia iza daholo zay zavatra andresana zany dia lazaina indray fa zay indray mbola mandainga eto hoe kabary natao nge zany fampanantenana natao zany nisy aminay ihany daholo tsika tao anatin'ny confinement dia mbola nisy inandray hoe digitalisation ny poste monnaie miditra amin'ny digitalisation ohatran'le carnet pokotany resana omaly izy io dia hoe digitalisation ny poste monnaie miditra amin'ny digitalisation Madagasikara ozy ka rehefa vita ny recensement n'ilay olona dia ampidirina fotsiny numéro ny karapokotany dia ilay dia numéro ny karapokotany na numéro ny karapanondrany dia hita amin'ny poste monnaie ny anarana hita ao amin'izay sa ozy izy ny olona efa nahazo na tsy nahazo an'le fanampiana dia zao tsika manontany hoe aiza moa zany zao zay fampanantenana zay natao zay mbola mandainga indray fa zay zany amin'ity kabary ty ao anaty YouTube kabary tamin'ny 3 mai 2020 ny poste malagasy ozy izy dia lasa nanao banque postale dia hiena ny fahaverezan'ny vola eto amintsika ny pension dia atilefa amin'ny poste monnaie ary afaka andoharana ny volan-jiramaso supermarché sy ny sisa rehetrarehetra zany rehetrarehetra zany fampatsahivana antsika rehetrarehetra fotsiny zany ve natao hoe incitation à la haine ngamba antsika miverina hijery dictionnaire mihitsy hoe inona natao hoe incitation inona natao hoe haine inona natao hoe incitation à la haine raha izany no raisinareo fa incitation à la haine dia ny dictionnaire zany mila hovaina dia mila manana ny dictionnaire nareo fa ny anay zavatra hafa no zavatra resahana eto filazana ny marina
ary tenenanay fa ny zavatra voalazanareo tsy marina voalazan'ny filohampirenena tsy marina tsy nitaterahana dia izany mandainga ao anatin'izay maro ny zavatra mbola resahana eto a fa zay aloha ny zavatra ho tenenina aloha mena ny namana Ndrianjato a ministra Ndrianjato a ny fanohizana nyty fandarana ity manantitra ny arahaba efa manomboka lalainareo a ity fandarana ity ary mampisaotra erapo eratsaina ny fahazotoanareo a manaraka izany fandarana zany ary tena misy fidélisation tena mampihetsi-po ny zavatra asehoanareo a amin'ny fanarahana izany fandarana zany miantso misakany eny an-dalana ny manantona tsy mifankalala akory dia mifanao an'izany tsika menakavy ary voaray izany teny mamy zay avy aminareo mpiaino tsy akanavaka izany tsy ny eto Antananarivo ihany fa ny maneranerana an'izao Madagasikara zao a ary indrindra ihany koa ny avy any Dilambato marihina fa azo lazaina hoe sambany eo amin'ny tantaran'ny fanentanany bahoaka eto Madagasikara no ao anatin'ny 15 andro dia mahazaka any Madagasikara iray manontolo ny fandarana ary tsy Madagasikara irery fa reo zanak'ampelezana maro be satria ny zanak'ampelezana malagasy any ampitan-dranomasina any amin'ny continenta 10 dia afantatsika fa mahatratra hatrany amin'ny 1,500,000 any ary raha ny ao a Frantsa fotsiny dia efa mahatratra hatrany amin'ny 400,000 any a ny zanaka Madagasikara zay miara amin'ny tempo amin'ny fandehan'ny raharaha rehetra eto Madagasikara dia varinitsika amin'ny fomba fihetsiky ny mpanohana ny fanjakana sy ny fanjakana amin'ny ankapobeny manoloana izao fandarana nambara fa kely de kely izao olona vitsivitsy reo olona tsy mahazaka olo reo natao daholo zao qualificatif rehetra zao anaratsiana sy anapepona ny mpiaramanentana atao anatin'ity fandarana miaramanonja ity fa nanaraka ny olona isaorana irapo eratsaina tompoko manantitra izany fisaorana izany fa ny zavatra tsy maintsy ambara amintsika dia hoe tsy manaonao foana zany tsika ary raha misy aza no matahotra sahady hoe misy fanentanana ny miaramila andeha makany amin'ny fiokona mutinerie zany ny tiany resahana amin'izany a amin'ny fanjakana foibe mijoro dia everiko fa tsy mahafantatra ny atao hoe tantaran'ny firenena mihitsy a ny olona milaza an'izany ny atao hoe fanaovana politika tompokoa dia misy ny atao hoe code de bonne conduite ary ny code de bonne conduite a dia règle non écrit tsy resahany zany tsy soratany zany fa ny fahaizana miaina ao anatin'lay vanim-potoana sy ny misy atao ao anatin'lay fiarahamonina politika no mandrafitra an'izany raharaha zany amin'ny règle du précédent na loi du précédent aloha zany mba resahantsika mba tsy isin'ny fahafahana mandeha makany amin'ny fahafahana mandresy lahatra ny olona andeha ho any amin'ny lalan-driso tailanin-drareo mantsy ny resaka manoloana indrindra ny zavatra resahana eto anatin'ity fandarana miara-manonja ity oka mihitsy a mba samy hitamberimberina ny zavatra rehetra natao raha ohatra ka tena nanana n'izany code de bonne conduite politique zany ny fanjakana ny tarihan'ny amiral Dideratsiraka tamin'ny 1,770 a dia tsy nisy ny raha mandrika teny iavoloha satria dia tena tsy mahafantatra ny atao hoe avesatry ny andraikitra raisina manoloana ny firenena iray manontolo satria amin'ny fotoana ahafahanao miziriziry manoloana ny zava-misy eo amin'ny fiainan'ny firenena dia tompona andraikitra avy hatrany ianao satria raha tsy tompona andraikitra avy hatrany ny président
dideratsiraka tamin'izany fotoana zany a dia tafajanona teo amin'ny fitondrana izy fa matoa zany niongana ny président dideratsiraka dia satria tsy nahay nandanjalanja ny misy atao taonivon'ilay fiarahamonina politika tamin'izany fotoana zany a dia nampiasa fahatany ny atao hoe fahefana famoretana teo am-pialatanany ary tadiditsika tamin'izany fotoana zany a fa ny amiral dideratsiraka mihitsy no nibaiko ny hélicoptera tamin'izany fotoana zany hoe eny amin'ny tongo ny tifirina tiré au pied eno zany a tamin'ny vidéo rehetra zay nanonja teto amin'ity Madagasikara tsika ity ary fandaritsika fa latsa-panenenana tanteraka ny président dideratsiraka tamin'izany fotoana zany rehefa mba tonotony ihany izy rehefa tena napiatra n'lay code de bonne conduite izy a dia fantaritsika fa zao ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana zany natsona avokoa ny herivelona teto Madagasikara teny avoloha dia fa avy hatrany ny président dideratsiraka dia napiatra ny atao hoe stratégie d'anticipation rehefa napiatra ny stratégie d'anticipation izy dia niteny hoe ravako ara ny CSR mbola tsy ampy anareo ravako ny anteny mera-pirenena etom-bahoaka mbola tsy ampy anareo ravako ny gouvernement fa manoloronareo premier ministre mba ho tendreko eo zany le taktika stratégique ny président ratsiraka hoe mbola izaha ihany no tompon'ny fahefana ary ny force exécutoire rehetra dia miainga avaty amiko ahafahana mametraka nylay fahefana ao anatin'ny gouvernement dia nitsangana ny pasteur Ray Manjato hoe président efa tsy zany tsony angeny resahandry zalahy reto fa enao mihitsy ny miale zay zany le tsy fananana nylay discernement na ny fahafahana mandinika ny toe-javatra eto anivon'ny fiainan'ny firenena ary fantaritsika fa ny président Ravalomanana ny nanana n'izany fihetsika zany rehefa tena nandeha izy nakany amin'ilay faran'ny fahafahany tantana ny fiainan'ny firenena dia nanolotra ny fahefana tany amin'ireo général Bekitana tamin'izany fotoana zany ary fantaritsika fa ireo général Bekitana ireo a dia nanaovana kopisoroka nangalana ankeriny ny fahefana teny am-pelatanany niainga avy any amin'ny episcopat zany ange ny tantaran'ity firenena ity e ko nahoana raha no amin'izao vanim-potoana zao tsika no ifamelesona hoe mandeha makany amin'ny incitation à l'insurrection de l'armée contre le régime en place ny miara-manonja anaovana azafady zany a fa tena tsy maharaka ny fiainan'ny firenena mihitsy zany io fanjakana io ary io fanjakana io zany a dia tena azo lazaina fa zazakely tsy mahafantatra ny tantaran'ny fiainan'ny firenena akory ary raha ny zavatra niainana farany tamin'ny 2009 dia mbola io fanjakana io nanao an'izany fihetsika zany satria araka ny fitantarako azy teo a dia ny fanjakana nakankeriny ny fahefana teny am-pelatana ny général Begalona ary mbola eo le rangabe zay nanao an'izany tractation rehetra zany dia lanatsiny zany a mampatsiaha ny tantara amin'izany lafiny zany fa raha mahita ny fanambarany lehibe ny commandany gendarmerie zany a andriamatoa généraly Njatorso Andrianjanaka dia milaza hoe tsy ekenay mifandrombana olona nanao censure ianao a école de guerre ianao a mon général ary mahafantatra tsara ny dikan'izany hoe stratégie d'anticipation mahafantatra n'izany hoe politique d'intimidation ary mahafantatra ny atao hoe politique du chaos eo anatin'ny fandraisana fanapahan-kevitra oatra zany a dia tsy maintsy mievaluer ianao ny atao hoe moyen ny mobile ary ny opportunité dia milaza aminao zay hoe efa diso tanteraka efa tsy opportunité tsy ao anatin'ny opportunité intsony zao no ahafahana manapepo ny miara-manonja sy ny fanoerana amin'ny ankapobeny efa dila tanteraka ary ity fanambaranao ity zany a dia ho klasinay makany amin'ny hoe tena politique du chaos ahoana no ahafahanao fa ilazana fa misy olona androba eto Madagasikara
tompony renseignement nge ny gendarmerie ny renseignement ao amin'ny gendarmerie zany a no mameanao ve fandehandropo zay mbola tsy mihetsika eto amin'ity faritra nosopatra nyty akory zahay fantatray nge fa misy RG manaraka anay eny fantatray fa misy moto manaraka anay à gauche à droite fa miala veto zay a de mody any an-trano inona raha zany miala veto zay a de manao débriefing miala veto zay a de miara misakafo avaiza raha zany no afahanao makan'ity renseignement ty hoe tena tseky anay mifandrobany ary ny olona ohatran'ny généraly Njato zany a Andrianjanaka dia fady miteny ohatr' zany manoloana ny toedra raha eto amin'ny fiainan'ny firenena indrindra fa toedra raha politika sarotra be ho an'ny olona ohatran'io manana an'io plasy io no miteny an'izany fomba fitenenana zany de fantatritsika fa ny fiainan'ny firenena tsy hoe fiainan'ny firenena hoe nanomboka tamin'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina no atao hoe fiainan'ny firenena ny fiainan'ny firenena tomboka de efa nisy ty Madagasikara ty hatrany amin'ny silako Gondwana sy ny etsetretsetra scientifiquement efa nisy ty Madagasikara ty ary zany zavatra rehetra ataotsika zany a de miangy amina analyse globale no momba nyty Madagasikara ty fa tsika tsy manaonao foana hoe satria zahay tay azo fanjakana satria zay izao satria zay izao raha ohatra ka tayanao an'izany a de nitsotra indrindra manao ohatra n'io ataonareo io mitady ny moyen colossaux ahafahana mifikitra amin'ny fitondrana na ahafahana mandrombaka fanjakana ary nahatonga lay sotoavina fanaovana politika eto Madagasikara mianga amin'ny raharaham-bola nareo nge mametraka an'izany fa ny antony ty miara-manonjy ty nge ny hetsika nataon'ny fanoerana ane nandritra n'izay roa taony zay no amafisy natao anatin'ny enim-bolana farany a de mametraka hoe hevitra fa tsy vola anaovana azafady mihitsy ny politika anareo zany fa tsy politika anay zay tsy manana vola hividianana radio maro be ohatra n'io ataonareo io volam-panjakana nge no anaovana n'io fiarah-mientana ataonareo hoe andeha anohatra nyty miara-manonjy ty vitano vindanitra teto amin'ity zao tontolo zao ty ka nisy fanjakana mandeha manentana olona andeha anohatra ny mpanohatra mbola tsy nahitan'izany teto ambonin'ny tany a ny ataon'ny fitondrana de lasa maneho izy a hoe zao ny asa ataonay a de rehefa maharesy lahatra ny vahoaka izy de mitsingatitra ho azy eo ange mifanoherany tsy misy manaraka nge zany mifanoherany zany ary zany nahafahanareo tena mpiandohana nylaza hoe sinona koa zany mpanohatra matahotra fifidianana inona koa zany mpanohatra vitsy anisa de rehefa nao mafisina taminareo fa tsy vitsy anisy zany ty fanoherany ty fa mifanoherana zao a araky ny expression démocratique farany teo a ny manana ny maro anisa eto amin'ty Madagasikara ty ary rehefa milaza nareo hoe moaka mba tsy hipetrapetraka fa nareo zany olona resahandrenjato zany ange olona 258e ny olona mifidy an'Andriamatoa Andry Rajoelina ny olona mifidy an'Andriamatoa Andry Rajoelina nge c'est prouvé par les enquêtes parlementaires fa misy doublon ka raha 2,500,000 zany a ny olona mifidy an'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina de lakotsiny a fa misy 1,200,000 ny vice-président seny Thierry Rakotonarivo a ny doublon na karapanondro na listra mpifidianana tany amin'ny seny de mazava fa 1,300,000 nge zany ny an'Andriamatoa Andry Rajoelina raha olona nanana nyreny moyen reny ve anao nanana n'izany tena hoe hélicoptère midomana mahitsy ny DG ny ACM tamin'izany fotoana zany hoe tsy maintsy enrôlena ny hélicoptère sy ny roplanina zay nentin'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina tamin'izany fotoana zany de tena nitereko masaka mihitsy ny aminy hoe tsy maintsy ampidirina ny fitaovam-piadina ary rehefa nilaviny ny ministre ny fiarovam-pirenena amperinasa tamin'izany fotoana zany a
dia fantatritsika fa nampidirina tsokosoko mananobohatra nge zany e dia maninona raha nitsoresahanay zany ve zany dia fahatosony no miteny an'izany sa inona no expression na fanehoan-kevitra hafa mihoatra n'izany resahan'ny renjato zany tadio fa mpanohatra ndrenjato a ary mpanohatra tsy miambahamba ndrenjato a fa mpanohatra mijery any tokony ho izy tsy manendrikendrika olona tsy milaza zavatra tsy maro-potitra ny zavatra lazainy miara-manonjy anisany zany andrenjato ko nahoana arany no ifanendrikendrika oatra zany tsika eo amin'ny fomba hitantanana nyty Madagasikara ty dia mazava ny zavatra mitranga eto Madagasikara amintsika miteny zao a fa tena taidrino mandroatra ty fanjakany ty ary izany taidrino mandroatra zany a dia fantaritsika fa tsy hoe aty anivon'ny fanoherana fotsiny fa ny anivon'ny sapana raha-mpanjakana isan-tsokajiny raha ny Covid-19 ohatra zany nresahanareo tsika ve zany zao efa manana politique nationale amin'ny fanafarana vaksiny dia angamba tsy nyvaliny raha tsy hanao fanadiadina kory ary tsika satria tsy hita ao anatin'ny loi de finance zany dia zao tsika vo ilaza hoe andeha hanao conférence budgétaire régionale ny maintirany ny fanjakana dia atahorako be zany zavatra atao zany a ny conférence budgétaire régionale ny maintirano ange rehefa tena dinianay amin'ny sainatony amin'ny fahafantarana nyty fiainan'ny fireneny ty sy Madagasikara dia andeha hijery nisy fiscale ianareo na nisy de patrimoine na nisy de richesse te Madagasikara zay no ale ianareo any dia apatsahivoka eto hoe efa nakange ianareo hoe mikasika ny soalaly nisy chèque-na 100 millions de dollars ary voalaza fa inefatra nisy an'izany chèque-na 100 millions de dollars zany mba manaova arynareo explication manaovanareo tatitra satria volam-bahoaka zany sa volanareo samy rery zany manaovanareo tatitra mikasika an'le 100 millions de dollars dia samy ilazy eo nareo hoe ka nanaovana ny hôpitaly manara-penitra sy ny etsetra ny hôpitaly manara-penitra tompoko manomboka ny tuilaire manomboka ny dego manomboka ny efa robaka ary ny fanjakanareo matora jaonary mampianina aza no nandeha ny ekipe ny akabeazany reo hôpitaly manara-penitra reo dia adininareo ndray zany fa lasa ndray nareo mivadika zavatra hafa satria ny anareo dia hitady an'ilay nisy de patrimoine sy nisy fiscale zany hoe any amin'izay misy vola ho avoakany ny mamaika anareo fa tsy manatantera-dra raha mihitsy ianareo a amin'ny fahafahana mametraka zava-misy eto amin'ity fiainan'ny fireneny ity mba ho tomombana atsakany sy andavany araka amin'ny fomba fiteninareo hoe manara-penitra dia lana tsiny zany a fa sao ilay tsy mirorony ray io alehanareo any io na ibe milangy io alehanareo any io le tsy miroro aloha dia fanresahantsika teto hoe anaovana azafady a fa io tsy miroro io a efa attribué amin'ny olona io a dia efa manazava momba ny tompontsoa tokony ho azony eo anatin'izany tsy miroro zany a ny orinasa misahana zany tsy miroro zany a dia mamalibotana fotsiny ny fanjakana satria mitady ny intérêt direct ao anatin'le tsy miroro a ny fanjakana malagasy a ary tsy hoe intérêt direct ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny généralité fa intérêt direct ho an'ny ilay olona maminao loatra ao anatin'izany fiarahanareo any atapon'izany dia nahoana ny tompontsoa amin'ny firenena nataonareo amin'izany fa nahoana no ifanaonao an'izany raha mazava amin'ity le resaresaka ataon'ny mpamaly avy any amin'ny fanjakany reto a dia ohatra mandeha mandady aty amiko aty ny fisamborana ary tsy ny hosamborona mamaika fa hoe ny sakana ny poahan'ny marina ny voahan'ny marina eto amin'ity fiainan'ny fanjakany ity zany a ny fiainan'ny firenena dia tapenam-bava ny olona manana ny marina eto Madagasikara eto dia mahatsiaro ny politika anareo matao Vladimir Poutine amin'izany ilay olona nanohatra azy nijoro candidat présidentiel nijoro candidat numera ao a Moscou zay manana ny arenany manokana amin'ny resaka pétrole
dia matahotra ny mpitondra fanjakana dia avy hatrany dia misaviny zay na mahay tamin'le nalainareo nandefasanareo paparajy teny amin'ny akoro nandrorako ny tratrako teto satria mampitahotra mangoritsina mihitsy hatramintsika izao mitsangana hatramin'ny volo faran'izay kely indrindra manoloana ny fiatsika mamofady ohatr'izany Andriamatoa Alexei Navalny enge ka tratra mosavy ary izao tontolo izao no nilaza hoe mosavy iny vorika dia nalefa nakany Allemagne ny tsabony dia ny lehilahy moa zany samijoro hoe afaka nanao exilé tany Allemagne nge izy vonina ny indray azo zao daholo zao tontolo zao hoe fa saingy zao niverina izy an-tanindrazana dia avy hatrany dia io kadrainy io politika ohatr'izany ve mbola ho ampiasaitsika amin'izao vanim-potoana tena malalaka be izao amin'izao vanim-potoana tena hoe mahabatro tanteraka ny vahoaka malagasy araka ny fiheveranareo azy dia manao zay tianareo ataonareo tsy mijery ny tombontsoan'ny vahoaka na iray maraina aza vaiko zany teniko zany amin'izao fotoana izao ny olona tratran'ny covid raha ery amin'ny village voara ny resahana 100 isan'andro no atao fitiliana ny 10 isan-jato marary ary ny olona mikarakara ao anak telo ny ekipa ny chef d'équipe anankiroa marary daholo ary fantatritsika fa na ny équipement de protection individuelle EPI dia tsy manana ny fanjakana ho atolotra an'ireo olona ireo dia mahatsiaro zay ny teny directeur de la communication any présidence hoe izahay tompoko dia nanafatra masika efa nambarako moa le masika 5 millions le masika 5 millions zany ange tompoko ka raha isa tokantrano satria 5 millions tokantrano eto Madagasikara dia milaza izy fa mbola misy hatrany amin'ny 600 000 ny tsy voazara ao amin'ny présidence ao tamin'izany fotoana zany ary izy rehefa mivoaka ny trano dia voaratra ny etapon-doka hatrany etapon-tongotra hatrany apaladi dia arovy eo zany nyvatanareo fa nivoaka malagasy aza jereny akory na ny olona misolo vaika ny fanjakana aza manao an'izany asa fiambenana ny covid eto Madagasikara zany dia rehefa manao fanadiadiana ianao hoe misy paipaikana vaksiny ve eo tsy hanao an'izany ontsika fa amin'io village voaro io zany dia mazava fa misy essai clinique na piqûre na CVO plus io na tsy fantatro zay fa filazana azy tsy misy manao ny olona satria ataonao kobay zany ny olona manoloana an'izany zavatra mitranga rehetrrehetra zany inona zany ny tena dikan'ity fanjakana ity masika anankiray raha tsy vitany ho an'ny olona misolo vaika azy mba tsy honganany zany ange mampiongana zany hoe tsy manome masika olona ianao tsy mananina ny olona onjoonjony olona fotsiny zany miaina eto amin'ity Madagasikara ity fa ianao zany dia migalabona fotsiny any etapony any anateran'ny olona vola 11 000 milliards d'ariary dia ianao indray ny mandeha manao moral ny olona hoe rindrenjato ony dia mitady apikomy miaramila tsy mampikomy miaramila ndrenjato fa milaza ny histoire des institutions, histoire de la République, histoire ny fomba mampanao teto Madagasikara, fomba mampanao politika teto Madagasikara, inona fotsiny ny anarana droit raha ohatra ka tsy hay an'izany atao hoe histoire des institutions sy ny manière de faire de la politique zany eto amin'ity fiainan'ny firenena ity tsy ilaina nge zany ary tsy ilaina akory ny mianatra eto Madagasikara raha ohatra ka hoe tena olona tsy mila an'izany fahaizan'izany no mitondra ny firenena raha ohatra nge mpanjaka Andriamatoa Andrinirina Rajoelina dia tsy naninona satria ny olona 7 taona nge dia lasa mpanjaka misy 12 taona 17 olona tsy ampy taona tsy mikatona akory ny loha maleminy dia lasa mpanjaka fa ny président république tompoko tsy mahazo manao an'izany satria any malagasy ray manontolo ny atao hoe république chose publique zava-bahoaka ko nahoana ianao iny se permettre hoe tsy azo toetoeriny io président nay io fa tena manazimbazimba azy zany re tsy mahay ianao monsieur le président tsy maka conseiller ianao tsy izay reryreto angeny ny olona manampahaizana be dia be manampahaizana zanaky ny firenena misafidiana ianao
ny président Ratsiraka nge ao anatin'ny ray mpimaso dia nahatsangana ny Arema rehefa tsy neke monja jaune ny afahan'ny mifehany monument tamin'izany fotoana zany zany nge ny tantaran'ny firenena dia avy hatrany izy tao anatin'ny ray mpimaso dia tonga nytao daholo ny katrakatraka rehetra teto Madagasikara tena nikatrakatraka rehetra hatramin'ny fanoratana ny teny malagasy ny teny frantsay teny sovietika ny fahafahana manoratra ny tena boky faran'izay tsara indrindra dia nisoratany zany teto Madagasikara manam-pahaizana ny nanampin'ny président Ratsiraka tamin'izany ny olona havanana tamin'ny polyteknika havanana tamin'ny resaka teknôlôjia vaovao sy ny moderna sy ny etsetretsetra taoko zany natao efa navita roplan Ratsiraka efa navita etsetretsetra satria mahay misantoure ary zay no atao hoe président de république il faut savoir s'entourer fa raha ohatra ianao zany ka andehany hoe hita fa tsy mety zao ny ataonao dia ho tenenina fotsiny eo hoe ka oaka aloha fa anoko tsy zany nge tsy azo tsy mahazo miafy mihitsy ny olona any anatin'ny république fa raha ohatra ka tsy mihinana ny vakinina ny olona président zany ny diso amin'izany raha ohatra tsy mihinan-kanina ny olona président diso amin'izany matoa zany nitsindroka fako ny olona président diso amin'izany matoa tsy mianatra ny zanabahoaka président diso amin'izany matoa tsika mitavozavoza eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena président diso an'izany satria zany natao hoe ministère de souveraineté ministère de souveraineté rehetrrehetra nge rattaché directement amin'ny président république ny atao hoe ministre ndraramba iny arange forme fotsiny ny mandalo ao amin'ny assemblée nationale fa raha marina tsy misy débat tokony ataony amin'ny assemblée nationale satria ministère de souveraineté izy ny lalànantsika milaza fa tsy manana débat ao atao amin'ny assemblée nationale ny président république taratasy ny soratany message zany nosoratan'ny président république rehefa iresaka amin'ny antenne mera-pirenena io fampiriny antenne mera-pirenena amin'izao fotoana zao no miaro an'le président république areo maro anisan'ireo hoe aza kitikitihana amin'ny président nay fa nga zany ny débat eto Madagasikara nareo ange no tokony conseiller voalohany io président république io hoe président tsy mety ange ty hoe adiny roa fotsiny no andiniana ny rahapirenena amin'ny alalan'ny lalàna amin'ny fitantanam-bola tsy mety ange président raha ohatra ka any amin'ny volan'ny collectivité décentralisé ianao no maky satria ianao no état central dia tokony zany ny collectivité décentralisé araky ny article 140 dia ianao no tompona andraikitra voalohany amin'ny fametrahana ny atao hoe fonds spécial de solidarité ho an'ny collectivité territoriale décentralisée ianao ndray no mandeha mandavaka any anatin'le fonds ho an'ny collectivité territoriale décentralisée inona koa zany inona zany resahanareo zany dia zany ve no ilazanareo hoe tena androdana fanjakana renjata raha mirodana amin'izany raha nga mifanjakana aloha irodana any satria tsy mahasoan'ny vahoaka zany tsy mahasoan'ny vahoaka ny zavatra ataonareo dia tsy maintsy miteny zay ary tsy hijanona ny teny zay satria tena problema be zany ny fomba fihetsikinareo tsy misy rano atao amin'ny capitale de Madagascar dia inona ny politika ataonareo andehanao forage anaovana azafady tsy le forage ny problema sy ny etsetra fa nareo moa zany tsy manao zavatra aniny zany fa tsy maintsy manomboka asa anankiray ahafahana mamoaka vola zay ny politika n'ity fanjakana ity dia samy mamaly any an'eritreritra any tsika inona ny dikan'izany rehetrrehetra zany izy tsy manohinohy an'izany izy ony tsy mila an'izany ny continuité de l'état zany fa mamoaka vola vaovao ihany ny tena politikany tsy mamorony zany fa zavatra hita eo izy ihany raha nanao an'le hoe ho amboarina ny réseau zany hoe ny transport ny électricité sy ny transport ny rano eto Antananarivo renivohitra fa tsy misy an'izany ange enitosy zao nanao izy 30 mètres ny tranoko ny réseau namboariny io fanjakana io ijirama io dia najanona ny ana le 30 mètres makany any satria zany ary amin'le finale n'le chaîne zany no mipetraka dia satria ndrenjato no ao dia tsy natao zany le izy dia tsy mahazo rano fa akory ny agagana fa tsisy mahazo rano na any amin'le réseau vaovao natao azy dia manazava an'izany ange ty eritreritrinareo ty rehefa hijery rano tompoko dia ny rano hita maso no maîtrisena fa tsy ny rano tsy hitanao maso any ambanin'ny tany any no maîtrisenao ianao nga mahafantatra fa misy vato be vato lampy ao ianao nga mahafantatra fa hoe tena le rano ao ve potable raha Antananarivo renivohitra ny resahanao taoko hoy fopotra
ny ao ambanin'io tanànan'Antananarivo io nga io potable raha vao misy oy, efa misy karazana pétrole zany, efa misy etsetretsetra zany, ny réaction chimique mety hamono ny vahoaka amin'izany ahoana, ary fantatrao ve fa mampihitsana ny nifim-bato rehetra amin'ny avoana eto amin'ny tanànan'Antananarivo dia satria misy tarisma ny napy eto Antananarivo no nivokatra io be milanga tsy voafehy amin'izao tsika miteny be vomanga, tsy voafehy amin'izao tsika miteny izao satria tsy manotrina le tozigrin nareo amin'le fanamboarana an'le barazy eo dia tsy hita zay fomba hanaovana an'le izy ny azy terrain'ny obligation de résultat izy dia makany amin'le conduite forcée no mamaky azy dia vereo zany ny ranony fambolena ny rano tokony io ranony kopoange io nge no anaovana ny récupération ahafahana mameno an'le banque amin'ny rano eto Antananarivo renivohitra tokony ranony telemita no conduisiavana makany Mandrotseza amin'ny vanim-potoana sasany amina million de mètres cubes fa ty fanjakany ty tsy zany ny mamaky azy, tsy zany ny mamaky azy fa amoaka vola dia io tena milaza aminareo fa ipika daholo le nifim-bato rehetrarehetra. Andro fahavaratra zao io ikopony nivoany azo anaovana baolina. Andro fahavaratra zao tsy misy ny rano eto Antananarivo satria nahoana tsy hain'ny fanjakana manao an'le maîtrise d'eau dia sahirana zany ny vahoaka ampaham-bahoaka kely zany Antananarivo renivohitra zany 3,500,000 mouvement ny olona eto Antananarivo renivohitra fa dia problema no misahana an'izany ka raha hijery 25 millions zany tsy vao mainareo mikaka pataloha eo raha ohatra ka tena hoe ho tereniny olona era amin'ny Madagasikara nareo hoe tena zay mila rano, zay mila jiro, misy mangalatra ny ombonay, ahoana ny fomba atao amin'ity vidina lavanilina ity, tsy mety ny vokabary, tsy mety ry ikaka pataloha nareo mbola Antananarivo renivohitra no miteny ka tsy maintsy misy manomboka amin'ny fitenenana dia zay fitenenana zay no raisin'ny antoko-panohitra amin'ny alalan'ny miara-manonja dia raha misy ny mahatsara an'izany resaka taona izany dia ny vahoaka no mitsara ny raharaha politika eto Madagasikara amina vanim-potoana isin'ny dysfonctionnement ny mpitondra fanjakana tahak'izao. Fidèle Razarapery. Makasitraka Zokobe Andrianjato Vonson tononoko feno mba ampisento kely an'le olona aloha anatin'ilay tena varadatsaka nentinao teo satria dia any aparatoko ny mpitondra fanjakana daholo zany lako rehetrarehetra mandeha zany zany faneho-kevitra rehetrarehetra zany ny tsy tonga saina amin'izany efa tena tsy lahitra mibala amin'ny fananarana ozy izy ny fitenenana apiko le izy satria ombako manana lay fikorotana ny fitantanan-draharaha eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao le dysfonctionnement tenenao teo satria maninona tsy tsapan'ity fanjakany ity ny atao hoe fisarahany fahefana tompoko dia mizara mazava tsara io ary ho atsika dia tsy tsika ny namorona an'izany aza mieritreritrareo hoe teto Madagasikara ny foronony zany atao hoe lalam-panorenana hitantanana firenena pakatahaka tsika tsy tsika ihany koa no namorona zany hoe asiana republika eto tany aloha nge fanjakan'Andriamanjakany nisy fa taty arina io nentin'ny vazaha dia makatahaka tsika nanara-davahana rehefa manara-davahana ianao makatahaka ianao dia ataovy mifanentana amin'izay zavatra ataon'ny olona ny atao fahazazatra manao rarangasy fa mampalahelo be le manao rarangasy ny antony dia ity misy ny fahefana mpanantanteraka, misy ny fahefana mpanao lalàna ary misy eto amintsika ny fahefana mpitsara reo ny fisarahan'ny fahefana nalaitsika tahaka ary toizatsika matraka kehitriny fa zao rehefa mampiatra azy tsika dia manampy rantsa-pahefana anankiray dia le hoe fahefana tsy refesy mandidy iny lay ny volenareo iny dia lasa mizara efatra amin'ny fahefana eto Madagasikara ny fahefana tsy refesy mandidy ny voalohany dia ny fahefana mpanantanteraka dia ny fahefana mpanao lalàna dia ny fahefana mpitsara fa zao
rehefa natsanganareo le fahefana tsirefesy mandidy dia roa sisan'ny fahefana misy eto Madagasikara. Voalohany fahefana tsirefesy mandidy dia ny ambiny rehetra navadika reo fahefana mpanatateraka daholo. Manapaka ny fahefana tsirefesy mandidy dia na olona malala na olona tsy malala fa izy dia fahefana mpitsara, fa izy dia fahefana mpanao lalàna, dia lasa fahefana mpanatateraka koa izy. Satria miteny fahefana tsirefesy mandidy dia baiko ny midina makao amin'ny fahefana mpitsara iny, dia ny fahefana mpitsara lasa mivadika fahefana mpanatateraka. Makao amin'ny fahefana mpanao lalàna iny, ny fahefana mpanao lalàna mivadika fahefana mpanatateraka. Tsy misy tsony zany fahefana misaraka zany, fa zarainareo roa mazava tsara dia fahefana tsirefesy mandidy ianareo mpitondra, dia ny fahefana ambiny rehetra tsy miexista tsony fa lasa fahefana mpanatateraka. Dia mahamenatra nge ny mieritreritra hoe ny olona mahalala no manaiky anao zavatra kitanitanina antematemaka kitoto tahaka an'ireny. Mbola tsy niteny akory zahay teto hoe hoaizy ty fitsangatsanganany miara-manonjy ty, dia miteny ny fahefana mpanatateraka hoe tsy azo atao zany. Le fahefana nefa voafetra fantatro tsara hoe hatreto ihany ianao, noho izany ny any amin'ny tsy anao zany tsy zoanao ny mametra azy. Ahoana moa ny afantaranao ny toerana alehanay nefa zay ary mbola tsy miteny. Tamin'ny mbola kely dia nisy fanontaniana mipetraka zay tamin'izany tany an-dakilasy. Nanontany le mpampianatra hoe firy kilometatra Anjanamasina. Dedaka daholo zay mianakavy tao am-pianarana ny teny tamin'izany, namaly atsoratra 18 kilometatra, satria hoe rehefa Anjanamasina dia eny amin'ny 18 e. Fa zahay manakavy nahazo isa mihiba avokoa. Ny antony dia ity: iza no miteny aminay fa 18 kilometra avy any Toamasina Anjanamasina, satria tsy nasiny ilay teboka iangana. Dia lasa niteniteny foana daholo zay rehetra tamin'ny valim-panontaniana. Ko eto le teboka iangana mbola tsy nomenay andre matopo refea. Ahoana ny tonga dia mamaritra ianao hoe tsy azo atao zany fa mila makalalana? Ahoana ny afantaranao moa fa hoe raha miteny zay hoe any Tapikety zay ny andeha? Ianao ve ny manome autorisation andehananay any Tapikety sa tompoko? Any Akazibe nge zany e? Ary izy le tompony le any Tapikety, iny tampona Akazibe rehetra midingidinger rehetrarehetra any izy iny, anareo fanjakana iny. Ka raha ohatra ka makeny zany zay dia tomponatoko aminay koa zany nareo fanjakana, satria tamin'ny mpanjakana le andehananay iny zany raha makany Tapikety zay, dia hoe zay manome any toerana io koa dia mpiara-mombonatoko amin'izareo. Nareo fanjakana ihany zany miara-mombonatoko aminay. Mbola tsy menay tompoko le teboka iangana. Noho izany zay le tenen'ny bolana malagasy hoe taitra n'olona tsy mba taitra. Dia taitra reny nareo dia mamaky-takotra, satria maninona? Le fisaran'le fahefana nizarainareo roa fotsiny. Ny fahefana tsirefesy mandidy mibaiko, dia nareo rehetrarehetra ambiny lasa fahefana mpanatateraka daholo. Dia tsy mipetraka amin'ny toerana sahaza nareo ianareo, fa miditra amin'ny pataloha tsisy lastika daholy, dia mirotsaka le izy. Dia ava baraka be nge. Aleo aloha mba jerevana ihany iny ty pataloha idirana ty vao miditra ao anatin'le izy. Omeko ao amin'ny farany ty fandarana ty hoe hoay zay, ohatrany ahoana ny fandehan'ny programme. Aloha sina suspense amin'izay nareo mahararovana mihitsy ihany mieritreritra hoay zay ihany ary zalahy reto tanto misy resaka kazo be ndray. Tonga eo rehefa mandeha fiarako, ka misy olana miala amin'ny fito sasany maraina zay dia tonga any, ka zay na amin'ny roa maraina ary vao tafaverina zay mianakavy io. Tsisy problème. Fa nareo tonga dia miotakotaka fotsiny hoe ahoana ary zany? Areto dia ampita hafatra. Mahafinaritra manko mampita hafatra io, satria rehefa taitra rery nareo dia mamaky takotra, dia manao délivrer ny kapoaka ao anaty tambatra daholy ry 73 rehetrarehetra. Dia zao ny ataonareo, mitabatabo nareo fa hoe amaly an'ity zany, an'ity miara-manonjy ty.
fa za manao fanamby aminareo samy mpanao seraseritsika andao alahatra samy alahatra amin'ny sivy sasany aza miandry amin'ny ray fa alaharo amin'ny sivy sasany mihitsy de ohatra nyreny manao course ary amin'ny rivomamo reny ary amin'ny ranona ohatra manao ranona mihitsy tsika amin'izany fa ranona nakômy mandray io alahatra zany le fiara anankiroa ny anareo le mandeha be le Ferrari fa ny anay tsy maninona na Decevoir le anay fa andao alahatra ny anareo motera matanjaka fa ny anay tsy maninona motera tsotsotra fa adigasy nanaovanay an'le motera ny anareo tsy maninona ataovy kérosène mihitsy ny solika mampandeha azy fa ny anay tsy maninona ataony pétrole fa andao alahatra wa ataovy samy amin'ny sivy sasany hita eo iza ny enon'ny olona sy jeren'ny olona tany avany eo ambakainy ny fanazava-kevitra hoetiny eo andao alaharo andao alahatra fa tsy hoe miandra zay tenenay aloha vao moatahoata am'izay am'ray hoe zao ny aty zao ny ary fa alaharo zay rehefa tsika azy de hita hoe iza ny tena manao ty serasera ty eto amin'ny tanàny fa ka hainy tsika io de andao samy hitany any anatin'ny avokavoka sy ny vavoniny any hoe inona ny tena fahaiza manao an'reto oloko reto amin'ty serasera ty raha pitahina am'retsy tsy de havanany retsy ry 6% zay zay manao antso aminareo mihitsy alaharo le fandarana ny anareo tsy maninona 250 radio sy télé mandray ady tsy maninona alaharo fotsiny fa ny anay tsy maninona efatra matelo tsy olan'izany fa zay vonikilahatra aminareo tsy mitsatsaka amin'izany mihitsy satria zay de mahatsapa fa ny zavatra tenenina eto tsy zavatra foroniny fa mitombony ary zahay koa mbola vavolombelon'ny tantara tamin'ny zavatra nitranga teto amin'ny firenena ampatsiahy anankiray satria moatahoata loatra nareo tadidio fa tsika vavolombelon'ny tantara tsika namana zahay de ampatsihivoko anareo zay samy teo tsika de mahafantatra hoe inona ninona ary mbola misy namana be da be any vavolombelon'ny tantara nareo manko rehefa nyteny zay hoe misy olo-maham-bahoaka ohatra ny efa manomboka ty akasitraka ny hevitra miaraka de navoaka le taratasy mampatsiahy fa zao ampirorona le namana zany tsy akaty tsy problème zany fa amin'ny fotoana ny tonga eo foana mifasahin'ny olona io ange rehefa fantany hoe efa fotoana zao de mitsangana izy na inona fandrahona nataonao na inona fandrarana nataonao de mitafahasahiny io rehefa vonina izy hoe mahatsapa fa tsy makany amin'izy fitatahana ny raha-pirenena de mitsangana ny olona zay fotsiny ary eto de ampatsihivoko any tantara satria vavolombelon'ny tantara resaka fito febroary nareo io moa zany fa miendry fiandrona le hoe andatsadra ndray andre matomary karavaly manana aloha zava ny resaka avereny kely tsy ngara valy manana no ny teny hoe hoeto aty ambotsiroatra re olo reo keboka ray zay tsy izy no ny teny an'izany raha izy no ny teny hoe eto aty ambotsiroatra re olo reo fa ataoko tsakitsaky de hoy tsika hoe mitombona zany fitenena fa zay tokoa fa isika tao anatiny nanao ny tolona tamin'izany fotoana zany no nanapa-kevitra fa hanendry premier ministre an'Andriamatomonja Rondefo Andriamatomonja Rondefo zay vahiny tao anatina fandaharana no nahitantsika azy tsika rehetra malala fa tsy Andriamatomonja Rondefo no nieritreretintsika tao premier ministre tany Antsosikoditra tamin'ny fotoana iny fa olona hafa mihitsy fantatrareo zany fantatry ny olona niaraka tamiko nandeha naka an'le CV an'le olona zany mazava fa tsika niaraka naka an'le CV fa tsy Monja Rondefo zany tao anaty programme tsika fa zao tsy resy lahatra tanteraka le olona zay nakasitrahany filohany teteza mita tamin'izany fotoana zany hoe tena mety ty de rehefa nanao fandaharana tao amin'ny viva ny premier ministre Monja Rondefo ny maraina de ny proposé tsika azy le hoe so de nao kosary no miendrika an'ity atao premier ministre Antsosikoditra eny amin'ny kanja telo amby folo mety tsy nandahany zany premier ministre Monja Rondefo apitsanganana nanaovantsika an'izany vita le fandaharana teo akaiky ny varavarany studio de namboarina amin'ny fotoana ny maraina an'iny ny apitsiny io avereny tantara fa zany tantara ny apitsiny io de tapaka zany fa io no
prime ministre dia ny mitingna nataony fafitony volana febroary no nitenenana fa hoe Andriamatoa Monjarondefo no prime ministre no tendrena atsosokoditra teo amin'ny kanja telo amby folo mena rehefa zany dia niteneniny filoha tetezamita io ary fa menanao Ambotsiroatra atao toerana isanao Andriamatoa prime ministre zay no nahatonga antsika niakatra teny Ambotsiroitra fa tsy nisy président Marc Ravalomanana ny teny hoe hoentinareo aty reo vahoaka reo fa za dia olona loza be ka ho tsakatsakako 100,000 zany vahoaka eo aminareo amin'ny 13 mai zany fa akaro aty zay no nahatonga ny fiakarana teny Ambotsiroatra ny fanendrena ny prime ministre Monjarondefo ho prime ministre tsosokoditra teny amin'ny kianjany telo amby folo mena rehefa zany dia matadidy an'ity teniko ity ny olona zay nitenenako azy satria isika tamin'ny tolona natao tamin'ny 2024 dia nanana olona tao anatin'ny zandary zay nanome vaovao atsika ary ny vaovao rehetra tamin'izany fotoana zany dia tsisy mipika fa azotsika avokoa tadidinareo zay a dia io maraina io rehefa andeha ho eny Ambotsiroatra tsika dia nahazo anjo avy any amin'ny mpanome vaovao atsika teneny fa hitifitra eny Ambotsiroatra zay le vaovao a ka raha azo atao dia teneny ny mpanentana fa rehefa tonga eny an-tanina reny nareo dia atao vo mipetraka avokoa ny olona dia matadidy le olona zay nirahako za mbola tsy hanonona anarana fa amin'ny fotoana mamety azy afaka tononona hoe ianiny zany teneniko zany dia niteny azy hoe teneny ny mpanentana le mpanentana kosa aloha azoko tenenina satria zay ny tanentana teo tamin'ny fotoana iny ny mpanentana dia Zokobe Sareraka niteny amin'ny micro hoe teneno amin'ny Zokobe Sareraka hoe rehefa tonga eny an-tanina renina ny olona dia asaivo mipetraka fa tsy misy mitsangana fa mipetraka dia lasa lay olona zay nampitaiko an'izay afatra zay mahafantatra an'izany izy nandeha niteny any Zokobe Sareraka teny amin'ny estrady hoe teneno ny olona hipetraka rehefa tonga eny an-tanina ny anton'izany dia satria nahazo an'io renseignement io tsika zay tena maro potitra ary fantatrareo zany hoe iza ny manome an'le renseignement za mbola tsy teny koa fa maro potitra za fa volombelo tantara dia rehefa niakatra tsika nakeny an-tanina reniny nisy naka ny finday ny namana Soavandriamartafika zay mpiara-manentana fandarana tamintsika efatra menada tamin'izany fotoana zany dia ozy Zokobe Rolimersa tamin'izay fotoana zay hoe andao tsika hiditra atsy amin'ny buffet du jardin satria ao tsika ohatra mba somary atakotakona zany fa raha eto akalamanjany eto tsy dia tsara eto satria na ny telefôna ary misy maka dia ho amin'ny buffet du jardin tsika zany no hipetraka dia nakao tsika nandeha ny fampirarahana fa rehefa vita ny fampirarahana dia nisy olona anankiray ny tenina zavatsara hoe aleo aroso io vahoaka io fa raha nanaraka n'ilay toromarika zany hoe avy aloha le olona hipetraka amin'ny tany tsy nisy vahoaka ny azakazaka hirohitra hiditra andapa teo fa nisy olona anankiray tsy voafe fantatrareo hoe iza jereo ny sary no ny teny hoe aleo le olona hiroso ka mora ny mametraka hoe efa zatra manao an'izany ny président Marc Ravalomanana fa apetrako tsara aloha hoe avy aiza ny fototra ny angany le izy dia inona natonga azy zay vao nisy le tranga fa raha tsy nentina nakeny an-tanina renina le olona raha tsy notendrena prime ministre ny prime ministre Monjarondefo raha tsy nasaina naka n'ilay toerana ny prime ministre Monjarondefo tsy nisy raha latsaka teo za tsy mandany fisiny raha latsaka fa hoe nisy antony no miteraka an'izany rehetrarehetra zany samby maka recul androany mijery an'le izy hoe inona ny zavatra nyzotra teo fa aza tonga dia mampitovy lakana aminjahatra ka androany rehefa hoe hanasoketa n'ilay miara-manonjy ianao
dia apetraka reo hoe président Ravalomanana nefa zatra mandatsatra ka andeha hanao sorona ny vahoaka indray izy io. Raha ohatra ka mandeha manao sorona ny vahoaka zany miara-manonja amin'ilay fitsangatsanganana dia nareo zany nanao sorona ny vahoaka tamin'ny 17 volana febroary. Fa zay lecture nareo zay dia manekera aloha zany nareo nanao sorona voalohany. Aza manao ririndasa tsy tsarony ary eto dia mazava fa ny 17 volana febroary dia nitondra olona nakalapa mazava tsara zay fa ity fahaenina volana febroary zay irahany miara-manonja mipakafy azy ity dia fitsangatsanganana. Lazay fa mbola tsy aranao fitsangatsanganana ndray koa tsika apatsihivoko ny tantara tao mivivatsika nanao fitsangatsanganana teny amin'ny tanàna ny faritra ery amin'ilay mivoaka na Antananarivo lalana mikany amin'ny lalam-pirenena 17 nakentsika Analamanga park nandehanantsika tamin'izany fitsangatsanganana zany fambolekazo natao tamin'izany tsisy problème. Tao amin'ny Free FM tsika nandeha teny amin'ny PK 40 lalana makany tasy fitsangatsanganana nataotsika fitsangatsanganana mihitsy iny. Nisy fotoantsika nakeo amin'ilay misy alana kesika be da be Ambato fotsy sa ina anarany Ambato tsy Ambatorava fa le eo amin'ilay misy tetezana io dia eo misy rano kely io dia nakao tsika fitsangatsanganana zany. Ny fomba fatao tamin'izany tsy niova maka fiara tsika nanamboatra bady tsika dia mandeha mitondra ny olona manao an'ilay fitsangatsanganana. Tsy hitako hoe izany naninona tamin'izany izany nisinina tamin'izany ko androany le natao tamin'izany any ange no averintsika zao delona kely tao anatin'ny mpikarakara tamin'izany delona kely mbo anatin'ny mpikarakara amin'izao fotoana zao hoe mandeha mitsangatsangana indray ny olona mifakahita mifety miresaka miala volontsika tsisy spectacle io tsy mbola niteny taminareo mihitsy hoe isy artiste anafana amin'ny fotoana satria raha misy artiste dia mitangorona le olona fa mafitsangatsangana azy dia samy mipetrapetraka eny misy azy eny le isam-pianakaviana dia mifanakalo hevitra miresadresaka. Fa raha hoe nasiana spectacle dia hoe akanareo antenao spectacle ary dia mitangorona le olona azafady efa nielanay zay tsisy spectacle io. Fa ny fandaminana tsy maintsy misy any estrade hoe eto miteny hoe manao an'izao tsika misakafo tsika manao an'izao tsika ery etsy ny fanasana tanana etsy nohatry zao miara-miala voly mifampiresaka mifanakalevotra mifankahita fampiarabatra hatry ny taona ary zay mbola tsy namian'le toerana akory tonga dia minatsanantsana amin'ny préfet n'Antananarivo magaga gaga aminareo mihitsy zay hoe fa ahoany amin'ny zavatra asaina anaovanareo anticipation tsy mianticipe nareo amin'ny zavatra tsy tokony anaovanareo anticipation inonareo fa mianticipe any amin'le diso araka le teneniko teo izy malala nareo fa sao dia ho any akazobe zay ko ny préfet n'Antananarivo nasainareo mantrara nefa zay ho any akazobe eny tapoketsa na mety andeha koa zay hoe anarivo mamo tany malalaka be iny ary aminazary iny raha any zay ny andeha eo amin'ilay sy raha nampiara-manidina iny malalaka be mihitsy iny manodidina an'iny rehetrarehetra iny ahoana tonga dia tenenareo fa préfet n'Antananarivo zany no tokony anakana anay amin'izany magaga le fahatairanareo fa dia maninona loatra fa inona kay mampiororo anareo aho fandaharana radio vitsivitsy tele anankiray zay fa dia efa mampiororo anareo nefa ny anareo ary 500 zay mbola masamy teny andao alahatra jerevana zay ainga-pandeha nareo nefa TGV fa zahay dia sevo fa andao alahatra zay mihitsy zavatra tadiavina aminareo hoe aloha mba ho fantatry ny olona hoe inona ny anatin'ny avokavoko ny mpanentanao aminareo sy ny aty aminay fa zay le nteneniko rehefa mitody damosina anao io olo io dia sarotra tompoko ny mamerina azy ary ty ataonareo manafoana androm-panjakana fa ataonareo androm-panjakana anankiroa fotsiny misy fahefana tsy refesy mandidy dia fahefana mpanatateraka ity dia kendrenareo atao mpanatateraka daholo ny olona rehetrarehetra dia mibaiko nareo dia tsisy olona mahazo manohitra an'izay
fa manatanteraka an'izay fahefana hafa na izy na izy fitsarana avy mbola lampandrenana de mpanatanteraka io tompo fa tsy fahefana mpitsara na io anteny meram-pirenena de mpanatanteraka io tompo fa tsy fahefana mpanao lalàna na io anteny meran-doolona mpanatanteraka io tompo fa tsy fahefana mpanao lalàna fa zay ny fahefana napetraka reo de hoe fahefana tsy refesy mandidiny ray de fahefana mpanatanteraka ny ambiny rehetrarehetra de tianareo anao an'izay daholo ny olona rehetra zay ozy tsika hoe jereo tsara aloha e jereo tsara ny zavatra atao fa zavatra tena mahamenatra manoloana ny mpiara-mombonatoka amintsika ny zavatra ataonareo satria maninona zay tsy de mana gazety atsoratra ohatrany tsisy mihitsy ary tsy manan'izay efa fantareo tsara fa PTF mamaky gazety atsoratra de zay tsy mandovy volany aminareo hoe ty mba avoay ianareo ny miazakazaka manoratra an'le izy de na le olona tsy tokony ho gaga ary lasa gaga fa misy inny fa ahoana tokoa satria mamaky zavatra soratanareo izy de ahoana moa mahapossible an'izany de lasa manontany le olona manady ady fa ahoana moa le izy fa inona maro de rehefa azavaina anazy hoe fitsangatsanganana ange le ataonay e excursion de gaga le olona de inona problème am'izany le fanjakana mahita problème an'izany satria zao raha ohatra ka miditra eny amina kianja atao anaty tanàna zay de lazainy fa manakorotana an'le fiainam-pirenena manapaka arabe fifamoivoizan'ny olona lasa zay makany atapitendrombohitra tsy misy tramway tsy misy téléphérique mbola problème niany fa inona mihitsy zany ny tianareo atao eto Madagasikara hoe tsy zavatra azo atao raha tsy zay tianareo ihany ka na le mpitandro filaminana omenareo baiko am'izany aza gaga hoe consigné tampoka le kazerna sy ny camp maramila noho n'inona satria anao fitsangatsanganana ny miara-manonja de hitanareo normal ve zany fa nafiana amin'ny tapedina mandeha aty série ny asan-dalo tsy consigné le camp fa rehefa anao fitsangatsanganana ny miara-manonja oly magaga tena magaga mihitsy de mahavatra mihitsy nareo mandefa olona mitsikilo ny olona makabady satria isan'andro mahavatra nareo mandefa olona mandritra le badge de hoy zay hoe 5,000 isan'andro tompoko ny atotanay tsy mila manao tatitra akory le ty vomena nareo le izy 5,000 isan'andro ny atota tonga eo maraina tsy maharaka tsony ny ariva lany kinina ndray malya tamin'ny folo sasany tonga ny badge 5,000 amin'ny 4 latsaka efa tapitra tsisy tsony zay zava-misiko eve amorona sa andainga aminareo e ty zay na le vaso foana le olonareo avy any de no tsara ny taditra de aza motakotaka rehefa mahazo taditra zay nge nareo nge sany nareo te hividiny masony efa matahotra ny lohany alefa le olona itsikilo aty mitantarany aminareo am'izay le olona hoe zao ny ao misy olona be da be ao miororo am'izay nareo tsy aleo tsy mandefa fa miandro fotsiny hoe mitsangatsangana zareo de mba miteny ay tsangatsanganareo ok ary zao ary ny ohatr' zao ohatr' zao ohatr' zao ohatr' zao zay ny fepetra ara-pahasalamana zay fantatray zany ary efa nandraisana fepetra daholo zany finareo miotakotaka am'le hoe matahotra mafy an'lay toerana de zay foana nenareo no miprimé ao anaty zavatra rehetrarehetra tsisy nininona zany afa-tsy ny toeranareo iozongozona ny problème mareo tena grave de tena manary fanahy mihitsy na ny olona mahalala azy no ninona satria matahotra ny toerana lay mpitondra aza matahotra e aloha mba ampianarina anareo indray ny tenin'ny président Marc Ravalomanina iny hoe aza matahotra e mino fotsiny ihany fa olona endreo manohitra ireo ary fanoerana ampieritrretana ny ataonay ampahamendrehany soft angeza io e tena soft ary zay ny ditako hoe tena tsy takatry ny sainareo zay hoe ianareo ny atao hoe mpanohitra
de le tonga de le mitsifana ny am'zany reny fana tonga de miaraka am'mokondobe hoe andao andrava magasin ry andao anao an'zao ry andao anao otakotaka storabaty etsy zay ny fantatra reo atao hoe fanoerana fa ny anay a opposition intelligente manala fomba ozy zoky be ndrenjaty zay mimpanohitra ny anay miaja hevitra ny anay no ampiasaina io teknika fa tsy angovo ay ampitainany aminareo zay efa tapitra zany fotoanany angovo be zany anao gogory fa tsy andro zany tsony zao babasy eky zay ozy zoky be reo le merci azy movama atsikabary zany koa zao zaka ty nefa misy évolution technologique fa maresaka tena tsy azonao atao nininona mihitsy nareo mbola manenjika an'le canal sat ndradray tapahanareo rehefa tianareo tapahana ny anareo rehetrarehetra mandeha de le nay any tokana mba mandeha ao am'le canal sat zany tsy daingidaingy le sary misy mozaïque misakady satria maninona tsy zakany sainareo mieritrretra de ataonareo daholo zay tsy problème arakaraky nanaovanareo an'izany vo miany olona te ahitan'io te iainao an'io de miandry izy averinay io amin'ny valo sasany alina averinay io amin'ny efatra marainy mahita foana izy ange na tsy mivantana ary alefanay any amin'ny tambajotra serasera io mahita izy ninona ataonareo mahita le olona satria manina zay ny tia no hita zay ny tia no eno zay ny tia no re mba maneke ny atao hoe démocratie nareo nge midradradratra an'izany nefa nareo kay ny tena tsy mahazaka an'le izy fa ny okevitra ty atao ty eto tsisy manao an'izany hoe andao zay tsy efa lozany toetrandro ny barofo hoe karaha tsy barofo nareo ke zao mieritreritra hoe rehefa nao zavatra zay de 13 mai ohatra fanoa anareo zay fa nahita style hafa fa lozany toetrandro reny fa nareo tsy zakanareo daholo zay ataonay anaovanay tatitra anareo mihotakotaka anaovanay fitsangatsakany nareo mihotakotaka anaovanay zavatra hafa reny nareo fa jereo aty koko tsy lany baba za manambarana anao misy foana ato stratégie maro hainay toty hoe mila mahafantatra le vahoaka fa kabarinareo kabaritsy izy nareo komasy mampitokiky ene zay ndro tsy hainareo zay nareo komasy mampitokiky olo jiaby ene miafatra aminareo vo mipotra nareo président koa ty balaoasy koa ty niany weraera tsy maintsy mandeha olo fa miafatra ndraiky weraera nareo basy eky zay ma aleo amizao maboly tsara softa atsika zay miaja la olo zay tsy karanareo gogory io aia amplaoma aleo ameko azandry ato kabary ty fa za mbola ipody abakao andehanareo hoe ay tanomba atsika ay naova atsika nzaka ty ambilao tsika ndriky reo iasa loha ambilao reo marary lohany tsy problème tsika zany merci aminanao zany toizo ok honorable fidèle no nandray fitenenana teo zay tena manetana atsika rehetra mihitsy ary zay ngely sinylay hoe fahasamihafana fisin'ny coco fisin'lay hoe fanoerana mihaja avy aty amin'ny fanoerana satria dia mametraka ny mahazava-dehibe an'izay hoe misy olona marobe misy vahoaka marobe izay ao an-damosiny ty miara-manonja ity ka any amin'ny faritany rehetrarehetra any sy any amin'ny firenena hivelany Madagasikara any député Rodin dia manaraka izany ka eto azany ampanomboan'ny adevitra dia miaraba atsika any andapa zay nangataka ny anaovana an'izay kopakopatanana izay miaraba atsika maro antsetrany zay mangataka ny anaovana an'izay kopakopatanana izay dia hiverina zany fa de miara-manonja aminay tokoa ianareo satria ny zavatra ambary eto dia zavatra mipetraka foana ao anatin'le hoe ny réalité ny zava-misy no ambara ny miara-manonja fa tsisy famorona resaka koa reto ary tsisy an'izay voizina am'izao fotoana zao na dramatisena mihitsiny na anaovana diabolisation atsika atao anatin'ny miara-manonja hoe manao incitation à la haine reo ary tsy mbola nanao appel à la désobéissance atsika satria tsy meritreritra an'izany mihitsy sika fa mipetraka tsika mandrakariva ao anatin'le rôle ny opposition mipetraka tsika mandrakariva ao anatin'le hoe misy vahoaka eto mila hazavaina amin'ny marina manoloana n'izao fahampitehana izao manoloana izao tsy filaminana
eto anivon'ny firenena izao ka raha ohatra ka tsisy tsangana tsisy teny fa avelantsika anjaka ny langany tsy fahamarinana avelantsika anjaka ny kolikoly avelantsika anjaka ny fanapara-pahefana ny tsy fandrimpahalemana samihafa de veritsika fa mba tsy rariny zany manana complicité amin'izany isika zay tompona andraikitra ara-politika ary manana andraikitra eo anivon'ny fitondram-panjakana amin'ny maha-olom-boafidy zay de zay nge ny antony nanaovana nyreny tatitra ireny fa izay arana manao tatitra reo solombavam-bahoaka zay efa tena mametraka an'izay fanajatena sy fanajana lalàna izay de maka toerana mihidy maka toerana izay fananana olona manokana de tsy avelanareo miditra amina trano ray takin'izay nataonareo tany fianaratsoa natosika nareo nanao tatitra an-dalambe ny solombavam-bahoaka tamin'izany rehefa nandeha tany mahajanga de nangataka ny hoe ato amin'ny magro nanaovana azy tompoka ary nisy fampiresana tamin'ny préfet fa hoy ny préfet mazava tsy mety de hoy ny tatia solombavam-bahoaka hoe ndao ary finna problema de hoe tsy mifefy itoeran'io ndao ary fa ho fefenay vetivety itoeran'io fa tsy mety nambara amin'ny préfet tamin'izany na de fa nanan'olo tokana ary io fa nanan'olona manokana tsy han'ny fanjakana fa tsy ekenareo zany taky zany ny tatitra nataon'ireo solombavam-bahoaka reo tamin'ny 14 volana desambra tany Antsirabe 14 volana novambra fa tsy nekenareo zany satria inona ny antony problemanareo lay etsika lay solombavam-bahoaka problemanareo lay etsika ny mpanohatra ka nininona déplacement nininona zavatra ambara nininona zavatra le dia miasa saina mivarahotsana ary tena mametraka an'izay ho problematika goavana be noho ny varim-bahoaka noho ny kapoakam-bahoaka noho ny ranom-bahoaka noho ny jirom-bahoaka ny fitondram-panjakana de lasa ianareo tompon'andraikitry ny lalàna indray no manosika ny olom-boafidy zay nitady toerana hoe ao anaty toerana mihidy fananan'olona manokana fa tsy han'ny fanjakana nanaovana tatra de posenareo hidina an-dalambe ny fanoherana de io ny zavatra ataonareo am'izao fotoana zao fitsangatsanganana mazava be no resahina dia foronina daholo zao fanalezana ny resaka rehetrarehetra zao isy raha mandrike isy korotany sy ny sisa ary tsy mbola misy akoriny tato anatiny miara-manonja angambana akoatry ny debriefing natao rehefa vita ny fandarina tahaka izao hoe mbola nisy fivoriny zany fa de isan-kerinandro ianao mahefona fa misy fivorina indray hony eo anosipatrane de gros bras hony de zao hoe fa taiza nisy fivorina tato amin'ity toerany ity mba renseigner tsara ny renseignement sy ny information tonga any aminareo fa ianareo ihany mamorona zavatra miteraka problema ao anareo de révision stratégie de communication ataonareo fa raha io fomba fiady io efa teo deolo ny olona ny ala dada efa niaina ny rehetrarehetra zany fa tsy naomby tsy guerre de communication ohatry ny zao mirefarefa be zao ny everinareo fa ahatonga ny vahoaka tsy ho tonga saina ny vahoaka nge mahafantatre fa tsy rary ny zavatra atao aminy tsy ampeverana ny zavatra atao aminy ary efa mihoatra mety ny zavatra atao aminy de efa tonga ao anatin'le phase d'acceptation izy tompoky lasy tompo vavy ka rehefa izay ny zava-misy efa mitodika lamosiny izy tsy voahodinao ninninina satria tsy ampy zany le fandarina indray mandisan-kerinandro isaky ny zoma le irerianareo fa misy ihany amin'ny onjam-peom-pirenena onjam-peomanenina Madagasikara ny 500 no mandray anareo de ny foronina indray mba mitambatambatra indray ianareo de io ny tenen'ny honorable fidèle teo ndao ara ampifanitsao amin'ny sivora sasany ara de samy hiteto izany hoe noho ny vahoaka ary izany raisy ny vahoaka fa ndrao ianareo de ianareo ihany nisy solifatra ary vadika any aminareo mitetika adinareo zay diso ao anatin'izay serasera zay ahoana no ahafahanareo manodina ny sainy vahoaka hoe normal io vary 570 io tsy vahodinareo amin'izany ny sainy vahoaka satria izy no mahalala fa mividy vary lafo izy ahoana no ahafahanareo manodina ny sainy vahoaka fa mety aminy io menaka mandro varotanao io amin'ny vidiny 750 ariary io na menaka kaste vidina 7 ariary am'izao fotoana zao nditatra tsy vahodinareo amin'izany izy satria iaina ny isan'andro zany de izany de hoentinareo anatsarana
dia ilazynareo fa efa miainga ny fotodrafitrasa amin'izao fotoan'izao aty amin'ny faharoa taona vao mieritreritra an'izany ianareo dia anadio an'izany eo anatin'ny radio ianareo ary dia tsy gagytsika raha mahita an'izany satria sika olona nazo andraikitra na miara mipetsapetsa amin'ilay endrika ilay fanjakanane no manana an'izay andraikitra zay mampiasa an'izany onjam-peo zany fa tsy lay manana amin'izay hoe andraiky bahoaka izay ka tsika zany tsy gaga amin'izay satria amin'ny fanaovana politika dia mba ajereo ihany le etika sy bonne conduite amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena dia mba ajereo ihany la hoe inona no zavatra tadiavy ny vahoaka manoloana n'le hoe urgence sy n'important gouverner c'est prévoir milaza ianareo zany fa nisy crise mondiale amin'ny fahasalamana teto iza moa no misakana an'izany misy an'izany inge teto fa gouverner c'est prévoir tsy vitanareo fa betsaka ny zavatra nampiasona anareo vahoaka malagasy dia lasa victime misubira le vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao dia everinareo fa diso izy raha mitsangana everinareo fa draby izy raha miteny amin'izao fotoana izao matoa reo olo reo mitandahatra ivelany ao milahatra badjatra amin'ny maraina misy ary ny atoandro tsy mody misakafo miandry an'izany badja zany zay manatotana amin'arivo isan'andro dia fatany mangetahety izy resy lahatra izy fa sarotra miantso vahoaka raha ohatra izy ka tsy resy lahatra amin'ny zavatra maharesy lahatra azy ny amin'izao situation iainantsika zao ka oka zay ny famoronana mesura any ambadimbadika any taiza amina tanytany isan'izany hoe hitsangatsangana amina toerana zay fa nambambara ny endriny fa mba kalikalma misy rivodrivotra misy alaala dia izy nareo maka autorisation amina toerana midy ary zay tsy omenareo alalana fa atosikinareo an-dalambe dia zao ndray efa maka mitoerana hoe mba andeha lavitra zay nge re olone zay nge mba kahaka rivodrivotra mba misy alala dia izy nareo hoe maka autorisation fa inona ny tianareo ataonay zany e ianareo nge zany mamporisika anao zavatra hafa aminay zany ve tsy ho azonareo amin'izany zay ianareo mamoriporina ao andohanareo ao amin'ny renseignement disonareo isy fandrobany e isy fa inona zany e tsy neverina ho tompon'andraikitra lehibe zany satria alohan'ny tenenana an'izany dia verina fa mba misy lafin-javatra ihany farafakeliny mba tokony sainareo ary zay na diso ny fitantanana ny teto amin'ny firenena teto zay na diso azy mba jerevy ihany le mpiara-miasa amin'ny akabeny mba jerevy ihany le olona manodidina amin'ny akabeny fa tsy adalana andre matoderatsiraka naka grandes écoles nanodidina azy tamin'ny fotoanandro naka amin'ny sortant zany Patrice Lumumba zany naka ny Saint-Cyrien Mar centralien sortant ny Harvard sy ny sisa Montpellier sy ny sisa ary zany nampanodidina nampiaiky volana andrehetra nanodidina président Ravalomanana nisy crème marobe nanodidina zany filoha Ravalomanana zany afaka ny consultena amin'ny fanapahan-kevitra zay verina fa tokony raisina andre matoa hery rajonany mampianina nametraka ny élite nationale ka raha manana cerveau ianareo dia mba consulter reny mba jerevy ihany fa mba ampifanarao amin'izay hoe mba misy culture politique ve zany fa raha tsisy culture politique zany manahirany zany raha zany dia mamorimborotron-davatra tsika na ianareo dia marary fo ianareo satria everinareo fa pratika politika anjaza kely na irefarefa amin'ny tany miara-manonja ka taritinareo amin'ny adim-borotsiloza any anatin'ny angaretona taritinareo any amin'ny adin-jaza kely any anatin'ny fausse information sy ny sisa dia everinareo fa ho piégé na hijabaka amin'izany tsy tompoko afa ny fomba andrindrana sy fomba hanaovana zany raha izany eto ary zany mbola hijoroanay amin'ny fomba fanaovana politika hoe misy zavatra tsy maintsy ambary eto dia zay zavatra tsy maintsy ambary zay ny hijoroan'ny fanaovana politika eto Madagasikara ary zay ny erahany reto namana marobe reto efa nambarako omaly tsy mbola nahita solom-bava-mbahoaka tato anaty miara-manonja ianareo ka nandeha niady tany anaty birao any commune nanao savaty sy ny sisa tsisy an'izany tsy mbola nisy solom-bava-mbahoaka tato anaty miara-manonja ka nandeha niady tamin'ny be ny tanàna teny an-dalana ka mikitika polisy communaly tsy nisy an'izany
tsy mbola nisy tompon'andraikitra politika atao anatin'ny antokotiako madagasikara na antoko politika izy ka ndeha hiteny chef d'institution hoe impétirive ohatra satria nisy anjany zavatra nataonareo solombavamboaka no miteny anjany ary manana andraikitra atao anaty bureau permanent miezaka mandrakariva mitandro amin'izany asiny zany androm-panjakana izany ary miezaka mandrakariva mame an'izay redevabilité makany avaoka zay ka eto de hoy zay hoe révisé hoe mba eto ampisainana ny zavatra entinareo fa tsy asakana ny vaoka tsy andeha amin'ny sabotsy ianareo kory na diabolisenareo na dramatisenareo na inona fomba firesakareo azy efa tapa-kevitra ny 5 isan'andro any alala mibalsa repera hitanay anjany sy ny olona manoratra anarana manao commandena t-shirt sy ny autocollant tsy voahodinareo zany satria efa phase d'acceptation manaiky ny tolona manaiky ny endriky ny lafin-javatra rehetra resahana tsy mety eto amin'ny firenena vaoaka malagasy député Rotin. Mahafinaritra mazava daholo le resaka fa atena ao anatin'ilay fa reto nge tsy tazilazana azy matahotra demokrasia feny fitaka mandainga mitsangana tsopandainga zay ny zavatra misy iainan'le vahoaka nefa misy ty fandarany ty de natao an'izay hoe tsy hanao an'izay toetra nataonareo zay aporisena mpitany filaminana de mandana makarefa zao ny zavatra ho ataon'ireo le miara-manondro efa pitaina foana fa hanao tatitra amin'ny vahoaka ilaza ny zava-misy fiainam-bahoaka ary ilaza ny tsy mety ikororoka ny zavatra atao fanjakana amin'ny zavatra ataony tompoko lasy tompoko vavy miatrika atsika ny deputena ambanivohitra somary taitra ihany ako tany an-tanàna nahita nyreto tatitra teny midina avany amin'ny ramatoa filohan'ny antenimena-pirenena panina niakatra dapa koa ny filolefitra ny Antananarivo ohatra ny te-apatsiara fa nentiko ty zavatra ty ho anao vahoaka malagasy ny député de ao anatin'ny lalàna namezana azy any tikatra ny député de nientina no zaraina ny ty amin'ny maha-député lany-bahoaka azy ty zavatra ty miaro ny député amin'ny asa ataony rehetra na atsana tanàna fa tsy apororona izy ty député ty samboady ty no milaza mpitany filaminana fa am'izay asa ataony ka midina ny député na izy ianao na izy mpitany filaminana ka mila fanampiana aminao nisy olo-mavamboaka de anao mpanampy azonao vakiny zany fa tsy entino apororona le député hoe tsy mahazo ny zoanareo nareo ramatoa filopanina malahelo fa hitantarany zavatra ty ary eto nilazako any tikatra reo député niakatra teo ambony latabatra an'ireo niakatra seza niakatra plateau manaratsy anay ireo mbola za Rotin mbola nitatana anao tamin'ny bombe lacrymogène natao anatin'ny zizaro fitiavana anao zany ary zay natao anay tsy nisy tao anatin'ny député tim ka nandatsy fidy anao fa tena tiavinay ianao fa reto olona manodidinareo no somary mampime taizy ianareo tsy nahita zany vice-président Antananarivo ny tolona zany tsy hitako teny ianao ndefa ianao ny lasa avavaka etriny anao an'izao ny député mananana de ho anareo reta tany tika tsy fanadago eto naalala ny zavatra nyainana tao anaty iantitra tamin'ny député ty ny tenako matomy nahatratra zany efatra mandaa zany ka ianao vomaly no monsieur katolika aloha amin'ny papa azafady ka ilaza hoe asoro ny tombontsoa rehetra hoan'ireo député reo na zay rehetra tombontsoa ho azy zay no nampiseoko anisamboady iny fa raha tika nisy fampitsa andramo de ho hitanareo fa tena ao zedra nitsikera azo anareo menakavy reo
aloha hipetraka iny de aloha milamina aloha zay anao any zavatra ilazana ahoana ny tsy ilazana amin'ny vahoaka tetofaritra zay ny antony de zao be deabe ny tonga ty aminay tsy mahazo taty iny moa tatitra ataony député any atoerana igny mpanohana fanjakany député any atoerana manohana ny exécutif mpanatanteraka kinona ny tatitra ho ataony eo fa tsy milaza izy hoe de nona taminay ministre de zay niakatra tany efa niny de izy de niavoloha natsain'ny président ny république de nasaina nakany mahazo riva fotana izany tsy ao anatinao zany ry député avana isany tsy afaka makany anao voararany lalàna miakatra lapa aloha izy makaty amitsika so everinareo fa tsy naharary anay naharary zay satria ozy miteny manko zay le teny midina ny en commission hoe ao anatin'ny lapa miteny kely de tsy marary hoe fonareo rehefa miteny zay rehefa tsy anankiray aminay miteny de manohatra nreto zavatra tsy mety ataonreto mpanatanteraka miorakoraka nareo menakavy zany no ataonareo ka mialatsiny fa rehefa tsy zaka zay le hoe alahelo tsy zaka ny teny matoa tsy lazaina mivoaka lazainay amin'ny vahoaka zay natonga anay anapa-kevitra idina iran'ny faritany satria milanja anyity zay député Madagasikara za tsy député anarivo mamo ary raha lazaiko anao fa ity ny zavatra naporinareo tantaranay amin'ny vahoaka nareo menakavy nandanina vola ametrahana samboady raha Madagasikara ny député RD sy miaraka aminy fa rehefa mba anao Antananarivo le député Tim miaraka amina Antananarivo mba miaraka zany nisy tao amin'io assemblée nationale io nefatra miaraka ampanina miaraka amin'ny président ny assemblée ametrahana samboady nganasinareo dikan'le député satria misy tim enina ambe folo de nentinareo tany ambony tany de tany ambony nylaza hoe aiza ametrahana samboady tsy hainareo mihitsy nylainay ametraka samboady ny aty apetrako aminareo ny anay ny vahoaka no amenay an'ity fitiavana ny vahoaka nakanay an'ity hoentinay anasoavam-bahoaka ilazany tsy marina rehetrarehetra ataonareo aloha zavany resaka tsy mila nareo ametraka an'io zay raha ohatra rehefa tsy mety ataoko inona ry lizy le vahoaka tsy io iainantsika menakavy io mihinana angivy zay apetraka samboady de ohatra n'iny iseho itsikomokomo aminareo ao teto-bola-panjakana aizadino ministre io na lizy oka tsy lazaina impiritsika menakavy anareo raha tsy mila an'io ministre io nareo menakavy tao tsika menakavy fa rehefa tonga mibaika avany ambony miakaramaka mazo re lasa tany dolo nareo verina avany neny fianakavian'ny filoha izy ny tompony gazy ahenao ny azo ny TVA fa miresaka ny TVA miresaka an'io anao de anao ny Artemisia etsy atongony promesy anao mialatsiny anao andreo matofilo zay nylazaina fa mividimbahoaka promettre nareo tam'izany fa amboary ny Artemisia ny mpanao ny Artemisia eny aminay eny amoranana tongona ny lala zao zava misy 7 taona ny contrat amin'io bail tapitra zany fa maninona rehefa lany le maire satria maire ao anatinareo ady natao mivahoaka tamin'io nitonany morex io mbola ao nitafiditra eo ihany fa tamin'ny andro nitonanareo tamin'ny Tereza mihitsy nampinareo 25 000 io forimbahoaka etsy tongona miresaka io tambahoaka naorony reto io izy io mbola tafiditra anay ny fianakavian'ny mpitondra le lalana lazaina amboarina mandrakitry ny androany tsy afaka tsonina double pont na quadruple pont maty tanteraka le fiainam-bahoaka tsy rarahanareo ka eto miresaka fa tsy nataon'ny député Tim zany za raha député Katmanda tsy mbola nisy an'izany hoe za député nandeha nakatany-bahoaka zao manjary hoe député ao amin'ny fitondrana manitsaka an'le vahoaka le many maka carrièren'olona zay no atao raharaha voentina zao voambatomravavy tonga ny afatra hoe milatsaka ny député aka carrière de tonga de milatsaka amin'ny machine za mangataka ny vahoaka tahaka eo atao ngeda be eo ny atao réseau avany amin'ny minina fa anao carrière nga député mialatsiny
anao bakibona napetraka ao rivomamo manafatra mihitsy vaoka zay andehana an'io satria bakibona zany ake président Ravalomanana nanao an'izany eto Madagasikara olefa makantsy olo mandidy bakibona dinona lazainareo angatahana mba tenenina vahoaka misy vola ho an'ny vahoaka zay tany andalovany io ka izay ny tenenina miteny anareo am'ty resaka hofaranako le teny mbola maro ny teny tonga raiky covid-19 de zay ny tiako tenenina am'le izy alonga mafa mbola lavalava le izy fotoana mandeha any rehefa manaraka am'teo fa zay ny tiako tenenina teo hoe momba n'ty raha manga itykatra makasitraka ny solom-bavambahoaka rodaintsika vao arivony mama manatitra ny araba ho antsika rehetra manaraka ny miara-manonja ary fantatray fa miara-manonja aminay rehetra ianareo ny andiny ny fahefatrambiny folo amin'ny lalam-panorenana any amin'ny alinéa 3 any dia toy izao vakiko amintsika rehetra la constitution garantit le droit d'opposition démocratique amin'ny teny malagasy dia ny hoe ny lalam-panorenana no miantoka ny izo ijoro ho mpanohitra amin'ny fomba démocratique ny antony amakiko an'izany dia ny ampatsahivana atsika mpitondra fanjakana fa ny lalam-panorenana dia mametraka mazavany amin'ny hoe ny fiainam-pireneny dia raha mivoaka amina fifidianana dia mitondra ianareo fa miara mitondra aminareo koa ny mpanohitra tsy tokony ho adiny ny fitondram-panjakana zany ny mpanohitra dia manana zo raha demokratika araky ny lalam-panorenana zay ampatsahivina foana fa ny filora joelona no nitondra azy tamin'ny 10 na dia maro tamin'ny antoko-panohatra azy no tsy nandray anjara tamin'ny référendum tamin'ny 10 dia ny aketsika zany ivoahana tamin'ny crise zay ny anjady tamin'ny firenena tamin'ny 7 ka hatramin'ny 1 ny rosotsika tamin'ny fanaovantsinia ny amin'ny amahana ny olana ara-politika dia ny feuille de route zany tsara zany no ampatsahivanay anareo mpitondra fa tsy anareo rery no mitondra ity firenena ity fa ny mpanohitra dia miara mitondra aminareo amin'ny firenena ny antony dia tsotra ny tsy fahombiazanareo dia asanay mpanohitra ny mikororoka azy ary zay no antony tsy anginanay satria ny tompontsoa iombonana ho any ny vahoaka malagasy 5 tapitrisa izay no antony anaovana politika tsy ho amin'ny tompontsoa manokana na ho amin'ny tompontsoa manodidina na ho amin'ny tompontsoa ny mpinamanamana fa ny antony anaovana politika dia ny hitondrana vinam-piarahamonina mazava hitondrana politika mazava anarenana ny firenena aza ampidininareo ambany toy izao ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara ary zay no mahatonga nay mpanohitra amin'ny teny ny amin'ny hoe tsy mirefarefa toy izany tsy manao adim-borotsololo zay fa izay raha nametraka ny fandarana miara-manonja dia ny ara-nahatsapa ny amin'ny hoe tsy mety tsony izao hitantanana ny fiainam-pirenena zao fa maninona ny tsy mety tsony satria maro ny antony raha nitsangana ny vondron'ny mpanohitra RMDM tamin'ny heritaona lasa vita ny fifidiana ny solom-bavambahoaka dia aoka zava fa araky ny lalam-panorenana zany raha misy ny vondrona hafa mijoro ao anatin'ny fanoherana dia araky ny lalam-panorenana zany tsy tongatonga ho azy zany ny mahatonga anay manatitantitra tranony amin'ny hoe rehefa miresaka fanoherana eto Madagasikara resy tamin'ny fifidianana ny Filomarika Ravalomanana dia mpanohitra izy zany ary ny tanany zany andraikitra zany raisy ny antanana ny adidiny mitondra ny anjara birikiny mitonona ny tsy fetezan-draraha hitantanana ny firenena ka ny tianambara aminareo mpitondra dia ny hoe aza ampidininareo ambany toy izany ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara satria tsy mendrika amin'izany ny vahoaka malagasy 5 tapitrisa zany no mahatonga ny olona maro amin'izao miteny zao manaraka ny fanoherana eto Madagasikara
satria marary azo loatra ny ataonareo, marary azo loatra ary tsapany any anatin'ny volaniny, fa raha ny fampanantenana nataon'ny mpitondra dia tsy azo ny tsapahitana roa taona teoriana ny tantanana. Marary azo loatra ny jirama zay tsy vitany tsony no manefa azy, satria dia rehefa miresaka jirama tsika ary tsy manasoaso raha miresaka an'ity, miresaka ny filohan'ny Repoblika Marc Ravalomanana dia tsy manasoaso raha miresaka an'ity zavatra ity, fa vavolombelona zany no miteniny amin'ny hoe raisitsika ohatra fotsiny momba ny solika ampiasain'ny jirama tamin'ny 2024 dia ny fanjakana no nanafatra an'izany. Ary rehefa nanafatra an'izany ny fanjakana dia nanana kitapom-bola ny jirama tamin'ny fotoana ny alana Andriamatoa Marc Ravalomanana. Tsy dia fisitera ny jirama tompoko tamin'ny 2024, fa rehefa raisinareo an-tanana n'izy dia KO lay orinasa. Inona ny antony? Ny antony ange dia mazava ary tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy fa ny firaisana tsy kombakomba atao izay mahafaty antoka ny jirama, atao izay mahapotika ny jirama mba hampidirana mpiray tsy kombakomba aminareo, hividy franc symbolique an'ilay orinasa rapitso dia miara-komanao nareo, dia miara-mipetsapetsao nareo, dia fehezinareo ny toe-karena eto Madagasikara, fehezinareo ny famokarana ny jiro, fehezinareo ny fandefasana azy any amin'ny faritra, fehezinareo zany rehetra zany. Zany no tsy ekeny ny mpanohitra, zany no antony ijoroany ny mpanohitra ny amin'ny hoe tsy atao toy izany ty fireneny ity, fa iombronany ity. Ianareo mitondra izay manohitra ary mananjo zay manoloana anjany fanoherana ijoroana izany. Zany mahatonga anay miteny mahakasika ny doublon. Tsy maro toerany ty fitondrany ty, satria tamin'ny herintaona lasa dia mazava ny amin'ny hoe raha doublon dia raha anankiray nampisavoritaka tanteraka ny tontolo politika teto Madagasikara, satria ilay tompon'andraikitra nandrindra ny fifidianana no niteny fa misy ny raha doublon. Efa nisy ny fijoroan'ny maro tamin'izany vanim-potoana zany amin'ny hoe tsy azo ekena izany, tsy maro toerany ty fitondrany ty, ary zay no mahatonga ny vahoaka malagasy amin'izao tsika miteny zao ao aorinanay ny amin'ny hoe tsy azo ekena ny fitondrana, tsy maro toerana hitantana. Dia mijoro ny mpanohitra mazava ny amin'ny hoe tsy règle de jeu zany, tsy fitsipika filalaovana zany, fa zany dia trucage, afetsifetsena zany, abadonareo ny vahoaka malagasy, fetsifetsenareo izy. Dia zany no mahatonga azy mijoro amin'izao tsika miteny zao. Raha iresaka fitantanam-bola dia efa nazavaina teto fa tsy mandeha mitodika makany amin'ny tombontsom-bahoaka zany. 2000 milliards ariary ny gaspillage fandanindanipoana ataon'ny fanjakana, dia alay voatsaina fa 20 isanjato amin'ny teto-bolam-panjakana zany, facture fictive zany ny zavamisy, caisse de dépôt et de séjour zany ny zavamisy, fandanindanipoana ny volam-bahoaka. Tsy misy ny lara-pamehana mazava mitodika any aminy. Miresaka varinareo, Andriamatoa filohan'ny Repoblika no niteny fa ao anatin'ny roa taona dia manondrana indray isika fa tsy manafatra intsony. Miala tsiny, mbola io indray ny SPM fa manafatra ny fanjakana malagasy. Fomba fitantanana toy izany ny toerinay, tsy mitodika mandeha makany amin'ny tombontsoa iombonana. Aza rehefa amin'ny tany ny fanaovana politika, fa mazava ny teninay teto, tsy hainareo le izy, tsy vitanareo le izy, tsy nanana paikady mazava nareo anarenana n'ity firenena ity, betsaka ny ambaranareo fa vitsy no ataony ny tananareo. Zany no antony ijoroany ny vahoaka malagasy, ary apatsahivina anareo fa maso mandidy izy manoloana an'izany. Tsy voateto no nisy hetsy-bahoaka, fa maneran-tany misy hetsy-bahoaka rehefa manao tao foana ny fitondrana. Miala tsiny fa zany ny zava-misy. Ka izay izao dia aloha hazava na hiteny préfet na hiteny CRGN ny amin'ny ao ambadika zao dia misy fanakorontanana fiverena 26 janvier sy ny 6, nareo no manao an'izany ary raisinay ho tomponantoka nareo, satria nareo nefa nanao an'izany teto amin'ity firenena ity. Raisinay ho tomponantoka ianareo raha miverina zany raha zany eto amin'ity firenentsika ity. Aoka hazava ny resakitsika fa izahay fanoherana dia mitondra fanoherana mahitsy mazava ary mitombona araka ny teneny ny
solombavam-bahoaka fidelina zaka-piaka teo kôkô daholo zay no ato tsy ampianarinareo politika zay tsy ampianarinareo mitondra izay fa efa nandalo an-tanatohatra maro ny akamaronay raha momba ny fitantanana firenena raha momba ny asan'ny solombavam-bahoaka raha momba ny asan'ny be ny tanàna raha momba ny asan'ny lehibe mifokotany nandalovany akamaronay zany ary tsy mitsapatsapy zay na manandrakandrana nareo ny manao taotao foana ny amin'ny ty fiainany repoblika atsika ity ny amin'ny fiainam-bahoaka satria dia hitarinareo mandeha makany amin'ny fahantrana lalina ny malagasy ampanantenainareo zavatra diso ny malagasy hoentinareo tsy mandeha makany amin'ny lara-pamehana mitombona ny malagasy dia ataonareo ny tsikombakomba alainareo angoronareo ny are-panjakana aondranareo ny volamenatsika aondranareo ny are-pirenena zany ny tsy ekeny ny vahoaka malagasy ary zany ny tsy azona ekeny ninninona fampitahorana ho ataonareo dia aoka azava aminareo ombenombeny fa tsy matahotra an'izany izahay raha mbola nitandrazana ny ijoroanay raha mbola nitombontsoimbonana narovanay raha mbola aorinanay ny vahoaka malagasy tsy mitodika aminay dia tsy matahotra an'izany izahay fa mijoro ho amin'ny tombontsoa iombonana ary aoko tsika tsy fampitahotra mbola averinay zay ny amaranako azy androany tompoko klasy tompoko vavy satria mbola eo ny solombavam-bahoaka avao amin'ny boriboritany faharoa eo ihany ko maître ianitra dia ny amaranako azy androany dia zao ny hoe tsy misy zavatra atahorantsika mihitsy ny amin'ny asabotsy ho avy eo ny tompon'andraikitra ilaza ny programma manaraka ary etona dia ankasitrahana hatrantsika rehetra zay tsy mahafoy ary tena mamono programma mihitsy mamono asa raha izay nolazana azy miaino sy manaraka ny fandarana eto nisy fanamariana nataoko tamin'ny herinandro lasa momba ny seg satria fantatritsika loatra ny raharaha golden gate dia anisan'ny tompon'andraikitra voalohany naneho hevitra izy ny amin'ny hoe volna clandestin dia nahitsy nahiteto fa tsy volna clandestin io dia nangatahako tamin'izany vampitony zany ny fametram-pelany izy moa dia fantatritsika loatra fa generaly efa tsy amperinasa intsony misotro ronono amin'izao fotoana izao fa nitsakitsahana ny lalàna manan-kery zany ary fa nitsakitsahana ny sata mahamiaramila satria rehefa retirety zany ange dia efa misotro ronono zany anaterana raha ohatra ka misy ronono manao misy ronono manao fa efa misotro ronono ianao dia ny mpiara-miasa mihitsy zao andeha matosegy no maneo ny alahelo ny amin'ny hoe aza-potehana toy izany ny administration publique aza-potehana toy izany raha miaramila eto Madagasikara fa azonao atao dia tsy ho azony olona atao rapitso tsy nataon'ny tany aloha nefa ataonao androany manitsakitsaka lalàna zany manitsakitsaka lalàna zany takiko ny fametram-pelana takindreo namanao reo ny fialanao amin'ny mahatompon'andraikitra voalohany ianao amin'ny gendarmerie atsipy ny teny tompoko atsipy ny tady ny atandroko ny omby atsipy ny teny any ampomy malala fa anjaranao madinika sy mieritreritra zay dia tsy mitondra vahaolana eto fa miteny kosa ny marina manoloana ny fiainam-pirenena ijoroantsika zany vahoaka malagasy ary misaotra anareo zay fa nareo dia maritra miaino ary aorinanay manoloana amin'izany makasitraka solombavam-bahoaka avao amboribory tamin'ny faharoa fahadimy azafady fetra misaotra nan'ny fitenenana efa ifaraparana moa ny fotoana amin'izao fandarantsika zao na izany ara dia manolotra ny arahaba ho an'ny mpanaraka an'izao miara-manonja izao sy tsika rehetra teknisianina manoloana fohifohy ihany satria araka ny teniko fohy efa fohifohy ihany koa ny fotoana ny amin'ny mahakasika ny taratasy a zay atao hoe farapel amin'ny resaka discipline nalefa ny filohany antemeram-pirenena ho an'ireo député ato anatin'ny mpanohitra zay ny tiako hitondrana kely fanazava-kevitra ny anio gaga izay raha matofoloha fa raha nisy ny fifampiresantsika miaraka taminay député mpanohatra dia ny anova anymiasina n'zany androm-panjakana zany ny tena tanjonao ary zany no anisan'ny naresy lahatra anay tamin'izany fotoana andatsabato anao mba ho filohany zany androm-panjakana izany ankehitrina nefa dia disy fanantenana ny izahay manoloana an'izany manoloana ny reny taratasy nalefa tany amin'ny ainao manjery ireny
raha ny tenako manokana aloha dia tsy naharainy taratasy fa tany amin'ny ainao manjeriny nahita izany ary raha ny fijerina azy a dia atao ohatra ny fanerena ohatra ny terena iteny ianao a lazan'ireny fampatsiahivana ireny ka eo indrindra ny tiako hitondrana ny fanamariana hoe naninona re raha mba ny fampiantso dia mba ny fampiresantsika tany amin'ny birao anao dia tanytsika no ny fanazava hoe tsy misy lainga nge ny zavatra nyresahanay e adidinay mpanoa ohatra ny no milaza e raha misy ny zavatra hitanay tsy mety ato amin'ny firenena fa isaky ny miteny izahay fialazay na fanakorotana incitation à la haine mba hankahala mampirisiky izay hankahalany zao fitondrano zao mialatsiny raha matofoloha fa tena nanajanao izahay napetraka tena mitoerana teny ambony anao maray mandreny voalohany nefa raha reny zavatra natao reny a taoriana ny fangatahany reo solombavam-bahoaka anareo vitsivitsy hoe tokony andray andraikitra zany birao maharitra izany dia gagy izahay ary sahako ny milaza eto fa tsy ohatra na modely na toetra amin'ny resaka fahamarinana sy toetra mendrika ny solombavam-bahoaka izay fantatro tsara ohatra miposiko satria eny aminay ny misy azy amina resaka hoe fahamarinana resaka fampiororona resaka fanaovana didiko fe lehibe resaka maro ny resaka lainga ny resaka fahafilainga dia tompony mihitsy zany a solombavam-bahoaka zany ka nytiako teneny nalahelo izay raha matofoloha fa efa nisy fotoana nanatonako anao nilaza ny tarainako hoe nanajanao a nanatona anao tany amin'ny birao a nilaza ny zavatra tsy mety a toetra tsy mendrika ataony zany solombavam-bahoaka zany nefa taoriana ny antso nataony solombavam-bahoaka io a no namohanao taratasy a hoe mampitandrina anareo fa mety hitondra nareo hatrany amin'ny fitsarana izao a resaka ataonareo zao ka zay vonona ifanatrika ny tenako manokana vonona ifanatrika anao débat mivantana tsy voatery eto amin'ny miara-manonja miantso mihitsy ny tenako andao isika amin'ny rahalahy anao débat ndao ifanatrika ndao potsipotsirika eto ny zavatra tsy mety fa izao izahay tsy ohatra anareo sahako ny milaza an'izany izahay tsy ohatra anareo samy hafa isika araky ny teny namana Guy Maxime teo hoe nanana ndraikefany avy izay tsy ray avy nisy nanana ndraikitra tary anivon'ny fikambanana nisy nanana ndraika ato anivon'ny commune nisy nefa nitondra commune nisy tena be dehibe tsy ohatra anareo izahay mialatsiny a ka izao no teniko raha matofoloha raha misy ny zavatra ohatr'izany amin'ny fotoana manaraka ny zavatra mba takiny aminao dia hoe aloha mba mifampilaza satria ny tenako ary raha ny tenako manokana tsy nahazo an'iny fa tany amin'ny ainao manjeriny na hijanka dia fohy ny fotoana tsy afaka ny valaparana fa ny farany anankiray dia mahakasika an'ity fa ezako idirana amin'ny atsipriany manaraka mahakasika ny tsenam-bary-panjakana izay nahazonay angom-baovao araky ny angom-baovao nataonay dia ifampizarana reo mianakavy a izany tsenam-bary-panjakana zany mahakasika ny fanorenana EPP manara-penitra mahakasika an'ireny projet présidentiel ireny manana pirofo mitohaka amin'ny tendy izahay fa nitakinay aminareo raha say anareo raha lazainareo fa mpandainga izay avoay iza daholo ny manao an'ireny asa ireny amin'izao fotoana izao fa raha nyrenay ary avy ao aminareo ane zany avy ao amin'ny solombavam-bahoaka IRD ny nandrenesanay an'izany za mbola tsy afaka ny anonona anarana fa raha tianareo amin'ny fotoana manaraka rehefa tsy hamoaka ianareo a amin'ny fotoana zay iakarako manaraka eto dia ho avoakako aminareo mipirofo mitohaka amin'ny tenda mitoy an'le vayakandrina mahakasika an'izany ka dia hofaranako ny teniko satria araky ny tegna mbola ndray fitenenana koa namana mety rahantra fohifohy ihany sisany fotoana ka dia miraro soatsika rehetra ho avy zay amin'ny angady sy ny arona amin'ny pirofo ary mahakasika andry dia manamafy farany any resaka fampiarabana tiany ao atao a izahay tsy mitovy aminareo araky ny teniko teo izahay tsy mpandroba izahay tsy mpandainga izahay a ifampiaraba ny olona mitovitovy fomba fijery sy mitovitovy filinina dia avy alao zay aneo malalaka izany firaisan-kinanay izany a atreo fa aza mirediredy rea aza rebirebena le vahoaka ka dia manantena fa ho tonga maro ny vahoaka satria fampiarabana fitsangatsangana no ataontsika eny a aza matahotra mino fotsiny ihany mandrapiresaka tompoko sotra ny namana fetra manohy an'izay resaka solombavam-bahoaka izay moa ny tenako dia manomboka eto moa zany dia ambara zany fa vitatreo le solidarité ny solombavam-bahoaka à partir du moment ka natao publika ohatran'ireny ny taratasy ary tsy najaina ny rafitra misy ny fomba fanao tao anatin'ny antemeram-pirenena eny amin'ny ainao manjereny na any anatin'ny serasera anaty tambajotra serasera any no ahitana ny taratasy zay tokony ho personnel ho an'ny député dia eo zany manomboka ny fizaraham-bazana ny fanaovana fizaraham-bazana ny malagasy no tanjon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao ary hitatsika amin'izany zavatra mitranga zany dia fandrangitana ny olona amin'izao fotoana zao fa dia lazaina fa nympanohitra na ny miara-manonja no manao incitation na manao mampirisika ny insurrection anatin'ny mpitandro filaminana fa le fampisaram-bazana ny député manomboka izy io
ny fanaovana tangbabe icontrena nyty fidera fandarana miara-manonja ty io izy io ny fampitahorana ny olona io izy io miverina ny raharaha amin'ny 2009 tsika miverina amin'ny ambiance tamin'ny 2009 tsisy maniry mihitsy hoe ny vahoaka malagasy ka ifandrafy eto zahay tsy nandrangitra ny olona ary tsy mitarika ny olona ifandrafy samitsika samy malagasy tsisy manana intérêt amin'izany fa izahay kosa rehefa ataonareo ohatran'izao dia tadidio tsara fa manana ny toerana misy anay zay ary manana ny stratégie rehetrarehetra ao anatinay ny zavatra ty nambara eto zao 3e semaine ny fandarana miara-manonjy ty herinandro fahatelo kanefa tsy zakanareo le fekarany zany fandaran'izany le cote ny fianon'ny olona rehetra ary hitatsika amin'ny alalan'ny antso-jay rehetrarehetra ataonareo sy ny fandarana zay ataonareo ahafahanareo contréany ty fandarany ty zay tsy mitsokady amin'izany afonaiky zany mampirisika anay zany zavatra zany ka eto ny tiako tenena dia zao alefany anatin'izay gazety sy ny ano manjery sy ny zavatra rehetrarehetra any hoe izahay dia mampirisika ny ao anatin'ny mpitandro filaminana fa tokony ioko dia oka le retsy tsisy manana exclusivité an'izany mpitandro filaminana zany na ianareo na izay averiko tsara vous n'avez pas l'exclusivité de l'armée toko amin'ny teny frantsay mihitsy tadidio zay miaro ny vahoaka sy fananana io ka raha tayanao insurrection izy ao anatiny eo anazy zay tsy miandry miara-manonjy izy teny izany tsy zaza kely reo ka ho ataonay an'izany olona tompona andraikitra reo hafa ny député azonareo ataonareo baikonareo sanaovanao broky ny exécutif hafa ny androm-panjakana afaka tengenanareo ohatra zany fa izay solombavam-bahoaka eto matoa miakatra eto ary tsy misy hoe solombavam-bahoaka fotsiny koa eto fa mpanohitra ny eto fandaharany mpanohitra ty fandaharana miara-manonja dia ny mpanohitra rehetra sy mitovy hevitra aminy sy zay rehetra mahatsapa fa tsy mandeha fitondram-panjakana zay no manaraka an'ity rehefa tsy tianareo enona fandaranay vinoa ny radio vinoa ny efa tapaka foana moarany jiro an'ny toerana maro aza mieno e nareo nge mitady raharaha e mitady raharaha mieno anay eto zay tsy mandany andro aminareo ka izay zavatra zay no tiako tenenina eto hoe manao ririndasa tsy sarona ho amin'ny préfet manokana tadidio tsara fa nidinany député teny amin'ny 13 mai dia tadidio tsara fa hoe tsy nomena alalana nandena keny amin'ny 13 mai fa nanao amboletra ihany satria fantatra fa député anao tatitra motifa tamin'izany avy niala tao amin'ny antemera-pirenena nandena kany amin'ny hôtel panorama nidina teny amin'ny 13 mai inona ny nataonao tamin'ireny fotoana reny nipirina ihany fa izao ny zavatra tao samihafa ary amin'ity indray mitoraka ty mbola voampitsangatsangana nefa manonja be ohatra zany tsy voasakanareo amin'izany reo olona reo raha tsy hoe tsy hainareo koa ny dikany hoe fitsangatsanganana tsy hainareo ny dikany hoe pique-nique tsy hainareo ny excursion nijereva indray dictionnaire zany zavatra zany tiana verina eto fa izahay te efa miteny fotsiny hoe aza tsapatsapainy zay aza rangitina le vahoaka miaraka aminay aza rangitina ny olona zay fa misotro ny aleko maty na esorinareo ny immunité anay tsy olana zany ataovy tena mampirisika mihitsy zay torio zahay tsy maninona ataovy fefa tsotsoro mamba isarana zany izy ty zay le izy zay ny zavatra tia nambarantsika fotsiny efa eto ny namana fidèle anao ny resaka momba ny fandaminana rehetra dia mieno anazy tsika ampitoniana tsara mankasitraka honorable namean'izay toromarika faraparany teo zay ary napita ny fitenenana hitondrantsika ny toromarika indray ho an'ny mpanaraka atsika zany mikasika n'ilay fitsangatsanganana amin'ny mahafitsangatsanganana zay a dia entanina isika rehetra zany a hitondra sakafo maivana zany satria zay moa zany ataon'ny olona rehefa mitsangatsangany ny olona mandeha mitsangatsangana zany a dia olona mitondra sakafo maivana zany fa tsy hoe mandeha tanam-poly ianao rehefa mitsangatsangana ary zay ny tena tsy azo day aminareo nge mbola tsy mamely le toromarika feny zay na rehefa migroupe ampansa be zay mbola olona hitondra sakafo maivana zany no tsy arainareo amin'ny vodibasy ve hosakananareo amin'ny BRDM mampimenareo raha zany zavatra ataonareo a tena ny olona zany a mofo dipaina ny any anatin'ny entany any mety paty any sakafo e sakafo zany no entiny sakafo
ara-pahasalamana de mitondra rano izy zany zany zavatra saina hoentin'ny olona de nareo nefa inona ny zavatra tadiavinareo afahanan'le olona lakry bala zany ny zavatra tadiavinareo tsy zany ny tadiavin'olona mpitsangatsangana fa sakafo rano sy noatran'izany ka ny olona rehetra zany zay andeha am'le izy a dia entanina hitondra sakafo maivana zany nareo sakafo anina any amina fitsangatsangana efa fantatrareo nareo tsy androanina andeha tsangatsangana eny atany anatin'ny sekoly na fiangonana rehetra samy fantatra rehefa mandeha mitsangatsangana de inona ny foentina de samy mitondra an'izay de mitondra ihany koa mba zavatra amelanareo sakafo satria tsika tsyna amina tany malalaka zany sitsika an'le izy a de mba misy ohatrany hoe mba lambanana ametrahantsika le ohatra hoe napy fotsiny atsika zany de mba iny ametrahana le lamba hoany zany be da be karazany zany a ahafahana mametraka an'le izy reny zany noentintsika de zay no velarina de atao eo ny sakafotsika de afaka mifampizara koa rehefa any raha ohatra ka misy ny firalahina zany amin'olona mpinamana hoe inona nentinareo de ana de afaka atao zany tsy voatery a fa afaka atao tsara le izy a ny fampizarana zay akoatr'izay mety misy surprise ao aloha aloha mbola tsy tononiko hoany resaka hoe afahatsika manampy any koa sakafo maivana zay hoentinareo a fa aleo rehefa enitsika mahita izy sao de zay ndray ny ilan'ireo vaniny amintsika hoe aizy zao zay zao eo aiza ndriny any fa aleo eny a rehefa hitatsika eny a de zay zavatra eny ananatsika eny fampizarana valala ray ary fanapahana rehefa tena hoe atao hoe misy nyzay firalahina zay a dia zay zany efa ataony mpikarakara ty ny fandehanantsika araky ny efa nambara dia misy fiara mitatitra zany iny karakarainay aty amin'ny mpanomana nylay fitsangatsanganana zany a dia anjaranay ny manomana an'izay fa hoanareo zay mitondra moto mitondra fiara tsotra dia tonga de eny amin'ny lalana zay andehanana zany nareo ny miandry ny lalana mbola tsy omeko a fa le toerana ingan'ny fiara be mpitatitra aloha zany le omeko zareo ke ataotsika mahazo service mihitsy mahazo devoira kely satria am'ray manko zareo zao mandray tsoratra zany zareo zao raisina tsoratra dao le zarateny antsika de ahoanany amale aty am'ray de ty zareo aloha le mbola le devoira menanareo am'ray de raha pitsy ndray mbola misy devoira hafa ndray menanareo sanandro le izy mena tsy kelikely am'izay nareo miasa mafy fa manjary tsy justifie le fandaninareo an'le andaminy ity am'le asa ataonareo ao dia nitoerana ingana aloha zany a ao ray tsara mandray noty tsika hitsangatsangana fa saina mandray noty kory zareo le mpamono afo miaraka hoatsika mpitsangatsangana zany a amin'ny enina sasany maraina no manomboka vonina zany a ny mpitatitra de zao le izy rehefa tonga de zay tonga zany tonga de mameno fiara de tonga de mandeha manomboka amin'iny zany tsika mandeha satria hoan'lay fitaterana satria tsika betsaka raha ohatra ka tsy tonga maraina tsika mety manahirana lay fitaterana tsika fotsiny de mandany ady famataranandro tsika zany anatin'le izy ny toerana iangana de miainga etsy amin'ny magro tanjombato isika rehetra zay mandeha fiara iombonana averiko tsara eo amin'ny magro tanjombato isika rehetra zay mandeha fiara iombonana no miainga tongeny zany tsika amin'ny enina sasany a efa misy fiara eo zany de tonga de mitsofoka am'zay fiara eo fa misy lara le fiara hoe ray roa telo efatra dimy de tonga de zay feno a no mandeha de zay mbola tsy feno idiran'le tonga ray de afaka manomboka amin'ny sasany tsika afaka tonga dia zay tonga de lasa zay tonga de lasa zay tonga de lasa mba tsy mifampiandry be tsika hoan'zay akaikikaiky zany a vetivety de tonga hoan'zay lavitavitra de mbola misy le fahatarana tonga eny fa raha vao fiara iombonana de eny avokoa no miainga ny fiara iombonana rehetra ny fiara tsotra an'olo tsotra zany sy ny moto tsy voatery ho eny amin'ny magro tanjombato nareo fa omenanareo dra hoe ato ny lalatsika de amin'iny lalan'iny nareo no miandry mbola devoira zareo raha pitsy zay nazaloha za maiky amenatsika devoirandry manampaizana isany dia ao anatin'le fandaminana tadidina tsara hoe rehefa mandeha tsika de tsy maintsy mitondra n'lay badge sao de mibadsa indray ny adino fa rehefa tonga any am'le toerantsika de miala de misy mandray a hoe aiza le badge de mampiditra anareo hoe iry le toerana anaovantsika n'le fitsangatsanganana le fiara zay manaritra atsika tsy mijanona eo apetra amin'ny fotsiny tsika de tonga de lasa izy mandeha fa tsy mijanona eo tsy makaparkinina zany le fiara lehibe mpitatitra fa mametraka fotsiny ny fiara kely sy ny moto kosa dia misy parkinina natokana ho an'izay de tonga de mamonjy an'le parkinina zany nareo de tsy mihetsika eo zany le fiara fa ianareo no mivoaka avy any a efa manao an'le badja tsy maintsy manao badja ny olona makeny rehetrarehetra fa raha tsy zany a manjary tsy voavakitsika ny vary sy ny tsy parifary aza doloana fary zareo efa naniraka olona be da be naka badja ty anamaro isatsika ataotsika tafiditra anaty sary reny
de reo koza reny araka anao selfie aminay dia manamaro isatsika ihany a mampioroorony sainy zany fa nany anazy ary mety ifety be miaraka amintsika eny zay zany le fandaminana tsy maintsy mitondra batrytsika mba hahafahana mametraka fa ireto tokoa le olona andeha hitsangatsangana ny fiara tsotra sy ny moto de tsy maintsy asiana autocollant miditra eny am'le parking fa raha tsy zany de tsy tafiditra eny amin'ny parking lasa miodina fotsiny ao ianao de tsy maintsy a misy an'izay autocollant zay zany anao ny autocollant tsy maninona na le sabotsy ary vao alainareo satria misy mizara n'iny sabotsy a eny am'le lalana zay andehanantsika de mizara an'le autocollant izy manangatahana fotsiny anao rehefa mandalo le autocollant hoe za koa mena tonga de mena anao de mametaka de zay de milasitsika makeny am'le toerana tadidio zany a magro tanjombato inona ny antony na tonga atsika hoe makeny magro tanjombato satria sao de lazaina fa manam-padalana indray tsika de ao anatin'le parking be zany ny fiara nraisina de feny le fiara tonga de mandeha ohatra ny taxi be mandeha de tonga de mahazo ny lalana zay zoratsika tsy misy fanelingelenana na kely ary ny zotra mpifamoivozana zany zay zavatra zay tanjombato efa tsy anatina Antananarivo renivohitra tompoko ray aloha zay le me devoir rapitsy koa mbola tsy anatina Antananarivo renivohitra ro zay de ohatra nefa ohatra ny disdiskely nareo zay a satria anaty zay zavatra zay zany aloha zavatra anankiray a tenenay nareo nge taitaitra loatra de lasa mijabaka ka aza mijabaka mihitsy fa mandrasa tatana tsara fa ho azavainay tsara io a napetraka ay amin'ny mafy tsangatsangana anazy dia zay zany a tsindrina tsara ho atsika izay mandeha mitsangatsangana mitondra sakafo maivana ny rano anasana tanana de misy eny dia ny zahantsika napetraka misy mametraka fanontaniana foana am'le resaka hoe mpivarotra tsy te aka engagement am'le resaka fivarotany tsika satria ny antony a sarotra be migerean'ireny olona mivarotra reny rehefa aveo a na ny ataontsika hoe fako sy ny zavatra rehetra miaparitaka zay koa zany a am'le toerana tsy de tsara loatra ka aleo tsika tonga de mitondra sakafo de tsy misy mpivarotra tonga eny fa ny sakafo zany a tonga de hoentsika avy aty fa tsy misy mpivarotra makeny am'le toerana anaovantsika n'le fitsangatsanganana satria manahirana be ny mameany reny olona reny satria reny olona reny a andeha hivarotra le diany fa tsy andeha hitsangatsangana de tsy mitovy zany le filozofia fa tsika hoe ny andeha hitsangatsangana de tokony tsy anelingelantsika zany le olona hoe hivarotra ao anatin'izay kitenena anareo zay mety manetrehitra hoe hivarotra tsy mivarotra zany eny am'le toerana zay a ny karazana tormark omena aloha zany andrana androany ho atsika zay amonjy an'izay zay somary nanitarana kely le fandarana lavalava satria tsika tsy maintsy mamea an'izay tormark zay dia apitapitaina amin'ny namantsika rehetra hoe ny toerana ingana de eo amin'ny magro tanjombato manomboka amin'ny anora sasany zany no miainga ny fiara mandeha maraina amin'ny anora sasany maraina io sabotsy de zao ny miara manonja de manonja koa manomboka maraina koa io tsy voatery hoe zahay reto ny anentaneto zany fa amin'ny sabotsy io manomboka amin'ny enina ny antenina zany de fa miaraka daholy a de misy mpanao gazety ao anatin'izay a mapita ny zavatra misy eny akanja sy sisa ny any amin'ny toerana zay le atsika afahantsika manana tormarka zany a ao anatin'le izy lorety a manentana vao maraina ety anao aloha zany am'zany a manokatra ny antenne nareo sirina rabe manjara dia miditra reo mpanao gazety namana zany a mapita n'le zavatra misy a eny amin'ny manodidina na ny olona ihany koa zay miaraka amintsika manana andraikitra ao anatin'ny fikarakarana ao anatin'izany distim reo solombavam-bahoaka ny comtim ny ao anatin'ireo ataontsika reo délégué na arrondissement teo aloha zay ao anatin'ny atokotiko Madagasikara reo zany de manana andraikitra koa manome le tormark arakaraka zay toerana misy azy a dia mampafantatra ny olona rehetra mandray anjara atao anatin'le fandarana zany mampafantatra ny olona rehetra hoe aizitsika manao ino tsika mandamina olontsika tsy siny ny zavatra hoe mifanohitra am'izay ataontsika hoe fitsangatsanganana zay le sao de misy olona manao antso-jay na ohatra zany na mety hoe manao fandrangitana de zay rehetrarehetra zay isoroantsika azy a de sokafantsika amin'ny enina ny antenne zany miaino radio amin'ny alalan'ny telefonina avokoa zay rehetra andeha hitsangatsangana satria ao mbola misy fanampina tormarka omentsika zany a manodidina zay a fitsangatsanganana zay zay no tsara ho fantatra manodidina nyty resaka fitsangatsanganana ty a fa ianareo moa zany a zavatra hafa mihitsy nyetreretinareo a am'le jeu de capoka nareo mitambatra ao anatin'ny 73 zay manko le 73 a mitambatra jeu de capoka jeu de capoka mitambatra ao anatin'ny 73 zany ianareo zay zany ny azy fa zay re aloha zany de voaranareo androany ina ndray re zao izy ndray re zao ny ampitenenina ndray rahariva andrahoana olona hoe nareo zany tsy maintsy andrahoana ndray rahariva hoe mampitandrina ndray zay fa
asina izao ndray eo magorotanjobaty ndray mba tsy hatongavanareo sa osakanareny olona hoany magorotanjobaty tsy azo atao ndray makany maka le fiara tsy haiko autorisation ndray makany nareo moa sakanany am-balana iny nareo moa io enjan'io zany fa io zany a raha vao manao an'izay nareo de tadidio fa io olona io no misorganise automatique de tsy hitanareo nge ny atao amin'io e fa aleo tsy maka problème tena tsosikevitra zany omeko anao zany ary torohevitra hoe aza maka problème fa hitsangatsangana amin'ny programme ny miara-manonja de aleo miara-manonja de tsangatsangana mpilaminana fotsiny tsy misy manadalan-drakody tsy manakotabatra be samy manao geste anazy izy ny raha lehibe zay a de zay le ataonay ka arakaraka asakasakareo io raha ozy nareo hoe zahay de amoaka BRDM mihitsy amin'io de nareo zany na zay de amoaka maramila mihitsy amin'io bere rouge bere vert fa tsy ampy anareo tsony hoe anao resaka circulation de anareo zany fa zahay de mahita hoe andeha hitsangatsangana tsy nisy mbola olona nandeha nitsangatsangana ka naka lalana raha tsy tamin'ity fanjakanareo ty voanisy an'izany de le hira zasaiko metsika an'zareo malina reto efa hita technicianao le izy a rehefa avy eo mahafinaritra ane mampiasa ny hira solombavam-bahoaka atolotry ny solombavam-bahoaka fa izy zany tena mahafinaritra na de tafasara kely izy re zazana vely ny andray misy anakiraiky eo fangatahana koa na ny ministra Andrianzato koa le iramale hoe menara miaina ye alefa tsika misesy anako zay rehefa avy eo mahafinaritra farananao am'izay zandrolo reto ny fandehany raha de mametraka ny mandrapitafa amin'ny olotsika ho amin'ny rapitsindray samby tegn'Andriamanitra eny ary mankasitraka ny ireo zay nandray anjara jiaby tamin'ny efa makafakana sy ny fitondrana ny tsara ho fantatra teto amin'ny ity niany ity ankasitrahany ihany koa ny solombavam-bahoaka mianada zay namarana izany teto tamin'ny androany de tsara ny manamarika fa atsika jiaby zany mila mitandreny foana ny miara-manonja ahafantarana ny fandaharam-potoana makasika nyity etsika fitsangatsangana zay ho tanterahana amin'ny sabotsy ho avy zeo ity mametraka ny veloma samby tsara ho amintsika jiaby ny miara-manonja mandrapitafa tompo kilasy tompo vavy